zany de mba manao hafa tsy haiko mba sy ho hafa indray aloha re zanga mahay an'ity ange tena tsy mahay zay ndray le moto manao azy tsy mahay aho raha itsinjaka tsy hay ony aleo misonenika toerana mampifilafila ohatry ninona moa ohatry ninona mahay valia moa ve asaina manao tsy manao tsy asaina manao makareny tsofina fa mbola petabelono ihany koa le mieritreritra koa ty resaka mozika teo ohatry misy idiran'ny fanahy tena misy misy miantso soma fanahy tsara mihitsy ony tena misy soma tsara mihitsy tena misy fa ny valia ve anisan'ny mozika miantso fanahy ny valia ao anatin'le miantso fanahy fa izy le miantso fanahy tsara hampitony fanahy zany hoe raha ao anatin'ny fitrofana ny olona ray a dia ny valia anisany manaytaitra ny fanahy mampitony fanahy izy aloha zany hoe mandrotsy ny valia ny arpa ny lokanga ny gitara fa misy fotoana indray izy zany ao anatin'le hoe manainga indray an'le fanahy indray iventso akoatra le mandrotsy zany manainga an'le fanahy iventso zany hoe mamoandray an'le herim-panahy ao anaty mahatsiaro an'ilay tontolo-paharina ny tontolo pisina ny habaka tsy hita maso rehetra zay miaramonina eto amin'ity zao tontolo be namboaran'izay nahary ty de iny valia io moa zany le tenenina hoe ho an'ny katolika zao izy de misy ale hoe tsara ny makalaza anao ry ave amin'ny avidrina amin'iny zao tenenina hoe ary tsy ny vadianao izy na amin'ny alina na ny maraina amin'ny lokanga amin'ny arpa sy ny valia de zareo fa tsy mifanalavitra mihitsy ny feoan'ireo de misy indray izy zao le feona mozika hafa indray zao le miteraka alahelo misy fanahy indray zany eny iny le teneniko hoe raha vao malahelo de aza miheno sodina fa vao mahay anao mandeha mamono tena hoe raha vao efa midepidepy raha kely de mbola miheno fikirana sodina fa tonga ianao de mitady fireo eny amin'ny tetezan'ny tanjopaty tsoraka satria le sodina mamoa an'le alahelo mamoa an'le embonembona mamoa an'le fahatsiarovana lasa vao maika zany mamelivelo ao anatinao le alahelo ray manontolo de misy indray izy zao le ohatra hoe ny farara koa zao ohatra zany ny farara sy ny sodina moa ray ihany fa misy indray le hoe bapampa ozy tsika am'izao fotoana le joma be le anina be iny zany mandroaka fanahy indray ny ataon'iny zany hoe raha misy fanahy tonga de mitsofo ndreny de de miala le fanahy fa lasa le herim-batana iady no vonina iny mako le mozika martial zany le mozika martial zany ny tafika zao no mampiasa azy ny tafika zao eto amitsika de hitanao tsofina amin'iny le mozika tonga de ohatrany hoe iady tonga de vonina hoe lasa mataty hoe iady zany miaraka amin'ny langorona sy ny amponga hoe grr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 
iantso ny fanahin'le fitahina rehefa mandeha mamadidrazana de aza hoentina eny amin'ny fasana ny bapampa fa ny olona am'izao le bapampa mihitsy indray no entina eny amin'ny fasana zany mba ohatrany hoe naoraka le famadiana ka io moa zany efa le resaka ambiance mihitsy ny tanjona am'izao lasa tsy le fitahina tsony zay nefa ny tanjo le famadiana le fitahina mihitsy ny an'le olona le ambiance satria zao misy fianakaviana manao coré mihitsy mianatra manao chorégraphie mihitsy a manao ballet tamin'ny andro miaraka complet andeha anao famadiana nefa tsy de zay loatra le izy eo ihany le hoe fionan'ny fianakaviana eo ihany le hoe tanjona fampiraisana fa zao aza adinoina koa fa fifandraisan'ny tontolon'ny velona sy ny maty io zany hoe rovotra ny voaly manasaraka ny velona sy ny maty amin'io fotoana io a de eo mihitsy zany le hoe mifanantona kokoa mba hifanomezana ny fitahina hitarainana amin'ny alahelo sy ny zavatra tsy zaka de manantona atsika mihitsy ny tontolon'ny fanahy rehetrarehetra zay efa lasany akoatra de hoe aza hitsofana bapampy izy ny eo an-tanàna tsy olana satria mbola tsy misokatra amin'ny fasana amin'iny fa rehefa makeny amin'ny fasana de mifitondra eny a taralila tonga de le mitaraina mihitsy taraina mihitsy ny taralila ny lokanga reny ny fitondra eny amin'ny fasana reny de nysodina fa tsy fitondra eny amin'ny fasana ny bapampa sady mba manoro ihany azy zany ie alo faranana am'izay ty resaka fanahy ty raha koa efa sao de diran'ny fanahy ratsy eto any koa farany io foana ny resadresany io sady ranao nankipa mivezivezy ny fanahy ie tsy haiko fanahiko zao hoe mety efa ny amampikony ihany mivezivezy mitady sakafo any fa asio fekirakely mba hosolon'ny fiarabany nao fi de mosy kely mpijery atsika tsy mahay an'izany ao tena mariny zany tonga de tondrona mihitsy hoe menatra anaovany ty mialy ty ana etony tena marina fa mety hoe mahay tapoka ihany a rehefa taitra eo mifanahiko fa mbola tsy mafana tsara mifanahy zao de tonga avy aminao le fanahy tena mahay mozika be fa zao tena nisany be mpametraka be ihany koa le hoe io fanahy io hoe mifidy olona hipetrahana sa ohatrany hoe ataoko hoe za zany le ohatra za tsy misafidy za tsy mieritreritra fa ohatrany hoe tonga avy amin'ny fanahy fotsiny tsotro zao satria tena be da be mametraka an'izay fanontaniana izay hoe olo ohatrany ahoana ny hipetrahan'ny fanahy afaka mifidiana be hoe ay andao eo koa zany mba ohatrany hoe mba mahay akely le fomba malagasy de ndao sina fanahy finaninany zany ao aminy ao azo atao ve zany mba asio fanazavana kely zao ny zavatra mitranga
saripady ty resaka tontolon'ny fanaty ary am'izao fotoana zao lasa tena betsaka mihitsy ny karazana fisolokina ny karazana familiana tantara familiana zavatra makany amin'ny tsizy entina ilalaovana fanahy za manokana zany ihany koa no miteny tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra zay teneny koa za manokana raha ny zavatra efa natrehako hitako maso fikarohana nataoko zavatra efa niainana teny amin'ny fiarahamonina teny raha le tontolo am'izao fotoana resahana hoe fanahy mianjaka sy fanahy midina dilo za tsy mino an'io za manokana zay za tsy miteny aminareo hoe zay no marina na zay no tsy marina na fanjaranareo no mandinika fa hevitro zay aloha te anokatra adevitra ngeza be ao anatiny izy io satria misy zavatra be diabe tena tsy miraikitra tsony amin'ny tantara sy ny fomba sy ny fanaonetindrazana lizy raha mijery sika tany amin'ny andro taloha tany maninona ary hatramin'ny andro nandrenam-pomerina tany tsy nisy an'izany hoe nianjaka fanahany izy andrenam-poina maninona ny tsy nisy an'izany maninona ny tsy nisy hoe tamin'nradama jereo tsara tamin'nradama faharoana no tafady teto de inona ny zavatra nitranga tonga ny aretina raha manenjana ny raha manenjana de voalaza fa ny fanahy rehetra avy any ambondrombe no netiny raha navalina voalohany nakao mahamasina na nasazy andradama faharoa ao tonga mihetsika fanahy ratsy zany le izy de le olona tsy misy hoe mianjaka amin'ny teny na hoe milaza zavatra na hoe inona fa marary mitovy endrika fisehoana amin'ny ambala velona zay hitatsika am'izao fotoana zao zany le izy raha ohatra reny de zavatra azo inona tsara fa misy zany le olona tsinitsininy eo izy enle tsozy mifikisika eo izy azonareo le zavatra tiako resahanao anaty fa tsy teteny zavatra betsaka de mihetsiketsika eo izy tena zavatra diso raha ny resahanao aminy eo fa rahany araka iny ianao azonareo le zavatra tiako resahana ary na zavatra marina tsy hitany tsy mahita zany mihitsy izy misy fotoana misy olona milaza misy dady be diboany eo ny zavatra misy zavatra mikatsakatsaka ny naty rindrina any ianao tsy mahazo mitodika tsy mahazo merika rehefa tena dinianao eo le olona io ihany manao feo an'le dady be satria nahoana sepitra izy ihany no miteny de izy ihany mamaly de izy ihany miteny de izy ihany manana joary lava efa ahoana moa zany dady ny zavatra ohatra safika moa joary lava de ana fa de zavatra rehetra de eo anao zany de efa mety za tsy miteny hoe sandoka za tsy miteny hoe daolo fa raha ny zavatra efa hita betsaka ozy raha ny amanjatonjatony efa tena nanatra maro zavatra maro fa za manokana zany raha ny fikarohana vitako ara-tantara ampitenenako aloha hoe sarotra amiko ny mino sy manaiky ny zavatra ohatra an'ireny misy foana ny lafiny tsara sy ny ratsy amin'ny fiainana misy foana zay ary na anaty baiboly ara de misy ny hoe reto ny vahoaka jiosy de reto ny jentilisa ohatra zay ihany io misy foana ny milalao ny fanahy tsara de misy foana ny milalao ny fanahy ratsy ary rehefa mivorony zanak'andriamanitra tsy maintsy eo kosa satana ozy le fiteny mahazatra atsika zany hoe zany le fanahy mety ho tena misy araka le resako tamin'ny heriny fa tsy iny le tena fanahy natsona ny fanahy natsona o za tsy milaza anarana ary ny fombafomba fiantsona fanahy de mazava tsara mihitsy fa tokony hoe hainy foana ny manavaka ny tsara sy ny ratsy fa miteny afa am'ireny fotoana ndraiky eo misy de misy mpamosavy ane eo misy makorelona ane eo misy olona mpanao ratsy fireneny toanina isan-karazany de fa maninona no midina ihany le fanahy ary am'le olona mihitsy le fanahy no midina de le olona tsy misy hoe lasa niova lasa netiny fiainana lasa tsy nanao an'le asa ratsy tsony lasa iny fa ao amin'ny ihany le fanahy de oza hoe fanahy inona io fanahy tsara io sa fanahy ratsy fanahana inona io fa misandoka anarana io misandoka anarana io sarotra zany raha manontany zany mialy androany hoe misafidy ve ny fanahy am'izay olona hitoerany de oza hoe tsy ny olona angamba no misafidy ny fanahy teo tonga aminy fa ny fanahy raha tena tsara izy no mahalala hoe atsy amin'ny anina ako ny midina na atsy amin'ny anina ako ny midina arao kely le fanazavako tamin'ny heriny ka roy le fandarana tamin'ny heriny fa ny teny mihitsy aho hoe misy olona zay efa tena fantatra mihitsy eo an-tanàna ny zavatra rehetra zay ataony ny trafika maloto ataony amin'ny resaka fanararotana majinika menaka ny siramamy ny fitaovana andavanandro fa io olona io ny hidinany fanahana andrenam-pomerina de lasa be ny sainao hoe de olo loatranao ve ny tokony hidinana andrenam-poina fa zany mpanjaka zany ve de tena androvolany olona sanatria ohatra ny ahoana faika amboto ve zany no hidina amin'ny olona ohatran'zany ka tokony ilaza fahasoavana indray eo anivony fiarahamonina eo zany le mampipetraka be an'le fanontaniana te anokatra foana mihitsy adevitra mahakasika an'izy io hoe inona ny tontolony resaka misy mako ny foko tena mpanaja azy io ary any am'le foko tena mpanaja azy io
petsaka ny zavatra azo resahana tsy miditra lalina am'le resaka fo koa fa tena ry zareo a misy tena hitanao mihitsy hoe miainao anatin'le fahamarinana ary le tena zavatra tsara no ao aminy fa lasa nalaitsika tatia Tananarivo le zavatra tena avilitsika any amy zavatra tsy izy de lasa vo misy olona kely zany vo mifampijerijery fotsiny de anao misy zanarindao avoaka ny zanarinao tsy le any am'le foko zany no resahako fa le sika eto Tananarivo satria eto mihitsy ny tena hitrangany io fisolokiny io fa tsy le any loatra ary ny any amy faritra any sarotiny amin'io ny olona ary tena mbola manaja an'io fa isika eto tena be de be loatra le zavatra efa finanana any am'le zavatra ka raha vo io no entina ifampilalovana manahirana be ka za mahita ihany koa satria anao zany efa miteny hoe te hanokatra adihevitra sy ny ohatr' zany za moa tsy afaka hiadihevitra aminao fa le mikivalavala eto ihany ny haiko fa za mahita hoe raha misy olona zany mijery atsika hoe ataonao tsinitsinina zanarinay lazanao fa tsisy lazainao fa anina za vonina nifanatrika aminao de asaina misokatra somatsara mihitsiny ny fandarana famomba isiny ny adihevitra ivoan'ny tsokevitra ihany koa mba ahafantaranaka zao fotsiny fepetra za tsy miresaka am'le hoe ry zareo manana razana fanjakana avy any amy faritra tsy miditra am'izay satria iny tena fomba ny zareo avy any misy de manajany iny ary za manaiky any zareo anatin'ny zavatra ataony fa le tsika eto Tananarivo mihitsy le milalao an'ity resaka hoe douane eto Tananarivo ity izay milaza fa hoe ipetrahan'ny ranona ka mahasamy teny mazava nyreo zavatra efa napotrako reo ohatra andrenapomerina lasa fady akoho lasa misy zavatra be be mivona ao anatiny ty tontolo ny resaka rakotomaditra ty tena vonina mihitsy a ifampiresaka manana ny tetiarana mazava ifampiresahako hoe am'izay fotoan'izay no avoakako le izy raha ohatra hoe ilainy zany hoe fa mbola misy taranaka eto tena tompony fa lasa navilin'ny olona lalana io resaka ny miberan'oro io navilin'ny olona lalana io resaka rakotomaditra io lasa namoronan'ny olona tantara hafa mihitsy le izy hoe manjaka anaty rano manjaka tanety manao an'izao maditra amy rariny de rehefa hoe maditra amy rariny de lasa afaka ataon'ny zalahy am'le izy lasa ifohan'ny zalahy rongony lasa ibobohan'ny zalahy toka lasa be de be ny tontolo ao avant-goût zay raha zay no azo ilazana azy fa malalaka mihitsy ny sehatra ary raha ilainy zany ampazavany zavatra etra eto tanàna andao hoe tsisy olana raha misy olona vonona zany de fa amin'ny herin'indray fa misy adihevitra hafa mihitsy indray eto zany fa tena be koa ny zavatra tiako azava ao anatin'ity ary mety afinaritra koa zany ony zany douane zany tsy nisy tety meriny e oeto ny tantara ka hoana dolo zany le douane ety seroa hoe douane ihany douane ihany maninona ohatra amin'ny andro nandrenam-poina tsy nisy an'izany raha resaka tany gasy tsika de hatreo amy ranavalina voalohany ny atao hoe tany gasy ny taorianan'izay de efa tontolo nidiran'ny missionnaira nanomboka ny fandray tamin'ny vazaha nanomboka ny varotra tanindrazana nanomboka nanota fady nanao vedaveta tao anaty rova nanomboka napakatra kisoa tao anaty rova napakatra soavaly napakatra basy efa niova be fa hatreo amy ranavalina voalohany de eo ny tena atao hoe tany gasy de ao tsika no ikaroka kely ny fomba sy ny fanaonetindrazana rehetra inona avy nisy an'izany ve teto raha nisy an'izany teto ndao avoakatsika ny pirofo ara-tantara rehetrarehetra de avoakatsika ny pirofo ny fomba sy ny fanao rehetra de eo tsika mifampiresaka tsisy olana mahazavy zay ateriko tsara fotsiny hoe tsy nareo avy any amy faritra sao de nareo misy hosarotiny fa tsy nareo le resako iny efa fomba nareo fa hoan'ny teto akipony merina eto misy le resako eny are ny dady be sy ny zazavavin-drano ka lanoro sy ny vazimba ve afaka mipetraka amin'olona raiky zay ny fanontaniana apetraky ny alao ao anatin'ny adihevitra no ahitantsika ny fahamarinana mahakasika an'izay satria zany ny fanontaniana apetraka eto ranko haiko ohatratra zany dolo ny fanontaniana be de be ny zavatra azo resahana amin'io tontolon'ny fanahy io fa le izy zany be loatra mihitsy le zavatra baraingo ao ambadika inona io dady be io fa maninona io ny lasa misy an'io e inona io lasa nisy fotoana zay amako zany tonga de tsoriko le resaka na nandeha teo amy faritra ndrefandrefana kely tsika miala eto am'ty toerana misy atsika ty tsy lavitra eto misy toerana kely anankiray zay atao hoe douane le izy mitondra mpianatra tena za moa mpitondra mpianatra mandeha am'reny toerany reny de tena mijery mihitsy ny mpianatra hoe ohatra zao ny zavatra misy aty zao zany ataon'ny olona hoe miantso zanahary hono miantso razana fanjakana hono sy ny tariny de mijery eo zany le mpianatra rehefa tonga tena zay ndray mandeha de nisy filazana nalefa niakatra tany ambony tany hoe tonga ao ambany ao iankoay miaraka amin'ny mpianatra vitsivitsy maromaro asa hoe azonay atao ve ny mahazo alalana hiakatra akety vo tonga teny zay de nivoaka ny resaka hoe dady be zany iankoay zany ohatran'izao anina mandroso ary no ny tonga atao de hoe anaovana fombana dady be ono
de zay andraso aloha fa za tsy am'izany loatra tsy zay le zavatra misy na tonga ny hoe safidina anarana sy ny fifanomezana anarana teo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay mariako moa zany fa le dady le anarana hoe any koa ilazay ny olona hoe dady be fa tsy fantatro zay tontolo iresahany an'izany any fa na tonga ny hoe za ray aman-dreny sy zanaka ny fanomehan'io anarana io de fomba hafa mihitsy satria tsy io no anarana hatrany am-pahariana hatrany am-pahaterahana fa fomba hafa mihitsy ny nahatonga an'izy hoe atao anio am'izay ary le anarana manompoka eto ka zay le tontolo zay fa tsy haiko mazava hoe ahoana fa alao isy mihitsy aloha le adevitra tena miantso de eo mihitsy zay zany miadevitra fa iroso ao anatin'ny fanontanian'ny mpijery atrantsika izay ankasitrana be da be aloha fa tena betsaka tsika nylina am'ty resaka fanahy ty mba saika anytany kely misy zanaky ny kozinako zay rehefa mijery fitaratra de mitomamy be foana de taty arina afaka tam'le izy de lasa tsy tia olona ao an-trano de torana foana de efa nitsabony efa nylana nenina taty arina fa tena hoe tsy nentin'ny sakafo mihitsy de vo tamy lahady teo zao de torana ndray de saika tsy velona mihitsy de nampidirina hôpitaly de ohatry zay hatrany tena lasa sahirana fianakaviana misy fanahy hafahafa ve mamatotra azy misy fanahy ihany miazona an'izany ao raha jerevantsika tsara ny fanahy manko za de eny amy tontolo rehetrarehetra eny de misy ny toninandrotsika rehetrarehetra tsy misy mitovy tsy misy olombelona mitovy toninandro zany niza segondra ray fotsiny io de misy fiodonana ny tany dikan'izay tsy misy zany mihitsy ny kambanara de efa tsy mitovy toninandro ny andro naterahana no mitovy fa ny toninandrondreo samy hafa nefa olona kambana satria mbola mielanelana indraindray misy mielanelana tsasakadiny adiny indray voateraka indray ny manaraka zany hoe ohatry zay io tsy misy zany ny olona mitovy toninandro arak'izay olona tsy mitovy toninandro zay de samy manana ihany koa ny fanahy hoe iza no mety aminy iza no jerevany iza no hipetrahany ndraindray izy tsy voatery hoe hipetraka fa tsika moa de efa samy mitondra an'le fanahy réincarné zany hoe le fanahy mitsingerina avy any amy tontolo rehetra tsy hita maso avy any tonga miverina midina makaty amitsika de io le babentsika mandritry ny vaninandrom-piainana rehetrarehetra zany hoe zany akoatran'iny fanahy zay efa ao anatsika iny de mbola ao koa le fanahy mahandriamanitra zay no mahatonga le hoe misy ny vatana fizika de misy ny vatana etera de nazavaitsika izy tamitsika vao nanazava voalohany indrindra tam'ny tapabolana ny momba ny fanahy hoe misy le vatana etera eo ambonin'ny vatana le corps éthérique corps astral corps causal corps mental ny atmika mibodika ny irvana be de be reny fa hoe akoatran'izay zany de misy fanahy hafa mihitsy miditra manao possession zany hoe miditra ho tompony vatanao fotsiny tsotro zao de ohatran'io resahantsika teo angatahako adevitra io ihany miditra zany le fanahy io zay fanahy tsy natsoina izay fanahy tsy nangatahana ary fanahy tsy nirina fa fanahy tsy naha fotsiny tonga teny izy tiany ianao de tonga izy de tany de manomboka miseho izy miseho am'le zaza eny izy matetika ao anatin'ny fahazazana no hitrangany hoe mbola zaza de mahita le zaza kely hoe izy reriny mahita an'io tsy ny olona rehetra misy rangabe mijoro etsy amy sisiny etsy de io zaza io reriny mahita an'io raha amin'ny alalan'ny orona tsara le izy jereo nge le film hoe 6 jours pour survivre fa miresaka am'izay io jereo reny Insidious sy ny tariny reny angatatsika amy pra zay satria izy mipandahatra ny film ao amin'ny Malagasy TV ao de am'ireny zany de hitatsika tsara mihitsy le izy hoe inona zany le endrika isehony le fanahy inona ny zavatra ataony am'le zaza ndraindray izy manampy ndraindray izy misopatra ndraindray izy manasazy ndraindray tena mitatana ny fiainanao eny mihitsy izy zany hoe ianao ny safidiny satria nahoana araky le toninandro araky ny rotany araky ny firazanana zay nahaterahanao de ianao mihitsy le tadiaviny ianao mihitsy le afaka ohatra hoe manana mission io fanahy io fa tsy nahavita de efa maty mivatana nytondra azy de ianao indray no mahavita azy de ianao ny tia nipetrahany indray hanoy an'le mission mbola eritreretiny raha izay faharoa misy indray le tena hoe fanahy ratsy fotsiny tsotro zao mihitsy io zavatra malefika avy any amy tontolo avy any de tonga eo aminao io de ianao indray no saziny satria teo aminao indray no teraka le zavatra tsy nety taminy de ianao le ompiteny ianao le ogafiny de indraindray ianao miditra en possession mihitsy izy lasa possédé le olona de mitovy am'le exorcisme reny any le film exorcisme hitatsika lasa migafy lasa mamono olona lasa miezaka hoe manatateraka asa ratsy arak'izay tratrany de ohatsika hoe faly ampanaovan-dratsy tahaka ny mpamosavy le mpamosavy faly ampanaovan-dratsy tsy ny vatany ny faly fa le fanahy miasa ao anatiny no faly ampanaovan-dratsy de ohatr'izay ihany zany no fiasan'io zavatra io zany hoe zany misy fanahy hafa mihitsy mamatotra an'le zaza raha le fanazavana rehetrarehetra teo fa ny zavatra tokony ataonareo de tena mijery olona kely mihitsy afaka mikarakara fa toroko ihany aloha ny hevitra
oeto eny amin'ny rano mandeha le zaza ataovy mitsena rano mandeha dia anaovy famoizana. Inona le famoizana? Le famoizana io a kejaina amin'ny mahazaka le zaza dia vahana tsikelikely avy any akavanana no entina miodina miakavy vahana. Kejaina izy aloha zany amin'ny voalohany dia vahana ahodina. Zany hoe fatorana mihitsy izy. Dia ahodina ao anatin'le mahazaka afitra ny atao amin'izany afitra ny fampiasa amin'izany. Atoroko ihany fa mifanandrify amin'izay zavatra ahodina ozy le zaza avy eo amin'ny akavanana no entina miakavy dia vao mihitsy aloha. Dia angatao vavaka isaky no miva zay vavahanao eo na iza fa angatao vavaka. Rehefa vitsy zay dia evoy le zaza. Inona no anevoanareo an'le zaza? Jereva zavatra manitra reny huile essentiel ravitsara reny, huile essentiel mandrava sarotra reny azo ampiasaina tsara mihitsy anevoana azy. Atao evoka rano mievoka amin'iny le zaza. Rehefa vitsy zay dia velomy amin'ny zavatra tsara izy. Ohatra hoe amakio fahasoavana, maka an'ireny asa ohatra hoe voanio mbola maitso le misy rano le fisotroana rano reny dia iny vakiny eo andohany. Le vakiny eo andohany tsy hoe ny lohany no zay rano amin'iny maty eo le zaza nareo indray no sahirana fa tazomina amin'ny tanany iny dia vakiny. Dia sady mivavaka tsara aminy izy le vaky voalohany atao akaiky ny lohany zany. Izy le vaky miparasaka iny dia avy alao ikorina amin'ny vatan'le rano dia angatao vavaka izy mba ho safinonoko ny fahasoavana mba hiala ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ao amin'ny efitrano zay misy azy. Ao amin'ny efitrano zay misy azy na ao amin'le trano zay itoerany dia evoy io. Voaka ty ivelany aty le zaza mivoaka daholo ny olona rehetra dia evoy io. Ataontsika ohatran'ireny le hoe vao miditra amin'ny trano vao tsy fantatrao na misy fanaratsy na misy lolo na misy inona dia evoana amin'ny evoka afo, amin'ny vaingatsira, amin'ny sakaipilo kely maromaro dia iny atsipy eo ambony fatany eo dia avy alao irevitrevitra eran'ny trano ao mihitsy aloha. Nareo mivoaka ny trano midy daholo hatramin'ny varavarakely. Dia rehefa henonareo hoe levona tanteraka dia avy alao aloha hiasa elaela ao. Afaka ohatra hoe oraraina ohatra zany dia sokafana isokatra tsara ny trano satria mampikohaka be koa le saka iny. Sokatra tsara ny trano, mino afa mba tokony ilamina zavatra rehetrarehetra. Satona zavatra azonareo atao zay tsy sarotra ihany koa azo atao ihany no mifampiresaka raha manoratsoratra kely ao anaty Facebook koa nareo mety mba misy torohevitra hafa mety mbola azoko atoro fa mirariny soa mirariny tsara be da be fa eto moa fahita lavitra sarotra ihany izy fa zay aloha amin'ny akapobeany zany zavatra tokony atao. Le olona mikarakara dia resahako tsara tena mba olona azonareo antoka hoe olona madio tanana, madio fitondran-tena eo amin'ny resaka fady, eo amin'ny resaka fitandremana resaka fady, mba olona mba afaka hoe mba tena manampy manala amin'le fanahy zany. Raha médium manko eto Madagasikara misy médium vitsivitsy ihany fantatro fa raha médium tonga dia mahita an'io malaky. Ny médium vao mijeranao ohatrao dia fantany misy fanahy ato misy an'izao ary misy an'izao ary ohatran'iny amin'iny film insidious iny mihitsy tonga dia fatany daholo hoe ato fa tsika moa mbola tsy manana le machine fidétectena ka ny olona mijery atsika zao dia koa zatra mijery film dia fa film artificiel ny zavatra rehetra vita horonan-tsary dia zavatra misy avokoa. Hafa indray no hoe tena zavatra le diso fiction loatra fa reny raha vao resaka fanahy ohatran'io dia zavatra réel daholo matoa ifampiresahana. Ary raha ny tontolo rehetra zay resahako eto dia misy ampahan-javatra betsaka ihany efa niainako mba sahako zaraina aminareo. Zay zany le zavatra misy efa nisy tovavy kely ohatraohatran'izany tamin'izany fotoan'izany tao mamasina tao mahafantatra an'izany raha mbola eo mamasina eo trangany zavatra ohatraohatran'izany fa tsy sarotra nandaminana ny zavatra rehetra rehetra. Zao indray ara ny fanontaniantsika manaraka ary le fofona ranomanitra be reny inona ny tena dikany? Ny olona tsy misy maheno fa hainao rery ihany no maheno an'le izy dia misy fotoana miovaova be indraindray alina indraindray atoandro. Ny ranomanitra io moa zany amin'ny maha hoe fanahy azy. Ny tontolon'ny fanahy tena zavatra sarotakarina ny ao anatin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny maha-fanahy tsy hita maso azy. Fa misy fotoana fotsiny tsika zany manao zavatra dia mandre an'ireny tsika na io fofona maimbo be na io manitra be dia arakarak'izay fotsiny ianao malala hoe fanahy tsara neto na fanahy ratsy. Fa fanahy daholo zany fanahy daholo zany rehetrarehetra. Endrika asehoan'ny fanahy amintsika reny. Endrika asehoan'ny fanahy amintsika reny ohatra io ary misy olona maty. Olona efa milamina tsara tsy manintsy manino zao efa vonona ho finosina raha-pitso maraina fa tonga teo le olona namosavy azy fa mivadika maimbo be tapika io. Vadika maimbo be dia zao le olona rery maheno an'io fa tsy ny rehetrarehetra. Iny zany hery fiasan'le fanahy. Tsy marina ho zany tena ao anaty baiboly hoe ny maty dia maty. Tsy mahavita ninina tsony tsy manam-pahefana velona tsony tsy marina zany. Fa nahatrany am-pasana azy io rehefa misy zavatra tsy mety aminy ao tsy mivoa zany io fasana io. Misy zavatra tsy mety aminy ao tsy hita ao anaty fasana zany io razana io. Zany hoe mbola hery ataon'le fanahy reny.
ery ataonlefa natadio nresakotsika tamin'ny heriny hoe rehefa le mandehandevina marapatonga any am'le toerana andevenana indrindrindrindra ka hoe nihita rano de atsona mihitsy ny fanahan'le maty hoe aza mijanonjanona any nareo fa sody taraiky any fa andao anaraka anay fa vao tsy atsonao iny tsy hita tsisy razan'zany tonga any am'zay toerana andevenanao zany le fomba de ahoana zany le fofona zany efa midika zavatra fahafa koa zany fa ianao fotsiny manavaka hoe tsarasara tsy manitra be ozy ianao le eninao fa nahatsara zany le tsy lavitra eo fa nahatsara zany ndraindray izy mba maneho fisina amitsika ohatra andeha raisiko zany sanatriavina hoe nisy vehivavy ray maty vady maty le vadiny rehefa maty le vadiny le alahelo mbola ao foana de tena mahatsiaro foana zany de tena misy fotoana mbola latsatomany kely mbola malahelo sy ny tariny izay zavatra tsy de tokony atao firy intsony zany akory tsy midika hoe soloy malaky izy fa hoe mba hoe tsy tokony de atao firy intsony le alahelo kosa malahelo be ka le alahelo tonga ho azy zay de miezaka kely mba mamboatra saina miezaka kely mba manarinaridi satria zao rehefa tena hitomanina ny maty de tsy mandry za mihitsy mifanahany iny miverina foana tsy mety tonga any amin'ny aleny iny fa miverina foana maka tsy mandram-piadanana mihitsy iny zay le teneniko anareo hoe ny malagasy tsy miady mapaty raha misy ny maty avy alao ny maty andray ampiadanana fa aza le maty foana no irairaina fa lasa tsy mandray ampiadanana le fanahany fa alao aloha mba ho vita soma tsara daholo mihitsy ny fandavy rarina ny fanahany tonga any amin'ny tontolony maty any ambondrombea rehefa vita zay rehetrarehetra zay afaka mifampiresaka am'izay zavatra mbola tsy vita zany hoe raha misy ny alahelo zay mety ho tonga ho azy de tsy midika zany hoe minana fo vato rariny ny alahelo amin'ny maha-olombelona fa zao zao amboarina moramora ny saina aza hitomaniny aza androtsahan-dranomaso firy intsony fa amin'iny fotoana iny ndraindray izy ohatra zao ianao hoe mba mivavaka manao karazana ozy tsika hoe manao fanatitra kely ao atrano offrande ozy ny vazaha zany hoe ohatra hoe mpisotra laberabe izy le maty de mba nisy fotoana ianao zany mba nahatsiaro kely azy zany ohatra hoe nierina ny volana nafateza nierina ny taona de mba nanao offrande kely zay mariako fa misy misotro iny misy misotro iny miaina ho azy eo iny zavatra iny misy mihinana iny de ohatra hoe vitanao le offrande de raha pitso ianao maheno zavatra manitra be ao atrano ohatra ny hoe fisaorana avy any aminy fa le izy moa zany apetraka eo fotsiny apetraka fotsiny eo iny io tsy hitanao hoe to miaina tsisy an'zany fa ohatra hoe androany ianao nametraka an'io de raha pitso tsy hitanao lany raha eritreritry ianao hoe rivotra no mandany an'io eo tsy possible ao anatin'le fotoana foy kely elanela fotoana foy kely so de hoe nisy olona ny ode afa atao gioka de iny fa mody fanina andao raisitsika mihitsy zany hoe tsy misy olona am'le toerana de andramo mihitsy ny offrande fa tena misy io satria amin'iny fotoana iny ianao zany miantso an'le présence an'le fanahy zany hoe io le resantsika gasy hoe avy manatrika avy manoloana ohatran'le razany any ampasana ihany io le atsona de andorona trafo kely de tena misy zavatra mihitsy eo tonga eo manampy anao de avy eo anao raha pitso raha afaka pitso maheno zavatra manitra be de ohatrany hoe tonga le fitahiny vo rayany any le zavatra rehetrarehetra zay nataonao raha zavatra maimbo be moa ny eninao de efa arak'izay ko ny zava-misy ndanaingana amin'ny fona ndana mandamina fa zavatra ratsy zany zavatra tsy milamina jerojero eny aloha manodidina sao de misy fatina alika avy lavitra be de hoetiny-rivotra ty le izy de mifanometsiny ampitoerana hoe fanapaty kosa tsy mitovy ny fofopatin'olombelona sy fofopatina alika kosa tsy mitovy vazivazy ray an-dalana moa zany mba hitana pieriseretana daholo hoe ka possible daholo ny zavatra rehetra fa izao koa mbola betsaka ihany koa le olona mametraka fanontaniana am'le miresaka am'le maty tena misy miangavo mihitsy hoe fa ahoana inona ny tena dikany manofo miresaka amin'ny dadany maty foana manofo miresaka amin'ny olona maty foana ny bebeany sy ny rehetrarehetra angamba no farana antsika amin'ity androany ity ny fanazavana mahakasika an'le hoe nofy miresaka amin'ny olona maty za moa tamin'ny heriny efa nanipinipikely resaka ihany mazavazava mahakasika anazy io hoe rehefa ny maty ny tonga ao amintsika de misy afatra foana zay misy afatra foana tiany apetraka akoatra ny maty nga miteny hoe andao anaraka zay indray de zavatra afa rehefa ny maty miteny andao anaraka de alao manda fa lasa ianao rehefa manaiky an'iny hoe maty manome hanina hoe enaena matavy sy ny any io ka mihinana iny de lasa ianao zay le lasa io tsy ao anao de matory-tsy mifo fa manafaingana be ny fotoana afatezanao mety hoe raha mbola tokony velona efapolo taona aorinany io mety 2 taona mila mailo zany ianao manomboka eo sady makafi mailo zay zany makafi an'le nofy fa sady mailo ihany ko zay no zava-mitranga ao anatin'izay fotoana zay zany ndraindray misy zavatra tsy vitatsika ndraindray misy zavatra tsy efatsika isika gasy mihitsy ny tena mpiteny an'le hoe ny afatry ny maty satria sarobidy be amintsika malagasy zany hoe ny afatry ny maty masina loatra amintsika malagasy zany hoe razako maty lasako zanary zany hoe eny amin'ny tontolony abakabaka rehetrarehetra eny reo no manaloko atsika moramora mitahtsika manomeny fitahina ary mampita ny vavaka makany amin'andriamanitra zay nahary sy namorona fa tsy hoe vao mivavaka ianao de tonga de andriamanitra mivatana miainao an'iny fa reo razanao reo aloha ny lasa andriamanitra zany hoe lasa zanahary kelinao reo
le Andriamanitra resahako tsy tonga de hoe lasa mivadika le Dieu créateur, tsy le Andriamanitra zay mpahary sy mpamorona akory reo, fa raha laina arabaky teny de mpahary sy mpamorona anao satria dada sy neny no napisy anao. Zay aloha zany le izy. Fa reo no Andriamanitra hita maso, mampita makany am'le Andriamanitra tsy hita maso. Zay le tontolo zay. Ka indraindray sao de misy zavatra tsy vita sao misy zavatra tsy araka sao misy zavatra tsy tanteraka sao de hoe efa hoe efa maty efa 10 taona dada de tsy tsarona tsony. De andao am'izay ary ho amidy le tranondrazana, fa ina amin'ny fatiny eo. Andao am'izay ho amidy le zavatra efa nafarany dada hoe ty zavatra ty mba tena tiako mafy mihitsy. Zany rehetrarehetra zany le tena tandremana ao anatiny io. Raha ohatra ka misy no fitatsika hoe tonga mamangy atsika any ny razana efa maty aza de matahotra fa ao tsara aloha le nofy. Teny aza dino ny maraina an'iny mandroa mandravasarotra. Raha ratsy ny tao nandro tamin'ny mandravasarotra ianao. Tsara ny taoka mila ho tonga efa nandro tamin'ny mandravasarotra ianao mba hatongavany malaky. Zay aza mba hatonoina mihitsy. Na izany naty zany koa ny fiainantsika mihitsy ny tsy tokony hisaraka amin'izany isaky ny maraina vao mifo vitana amin'ny fotoana zay androna de ny mandravasarotra aza dino mihitsy foana ny naty rano androna na huile essentiel mandravasarotra iny, na raviny mandravasarotra iny, na le tena hazo ao anatiny mandravasarotra, na le hodiny ohatry mavomavo kikitsatsika manify iny mandravasarotra. Lany tamingana iny mandravasarotra tsy hoatsy zany. Ny mandravasarotra tena tsy tsy ho lany tamingana mihitsy. Za aloha zany mbola kely ny finoko amin'ny alany tamingana ny zavatra ohatry reny raha mbola hoe mitandrantsika. Ary zao aza tonoina, isika mpampiasa hazo gasy entaniko foana amin'ny fambolekazo. Entaniko foana amin'ny fambolekazo marina hoe alagasy reny de maniriry ho azy, fa am'izao ny mandravasarotra efa azo volena. Ny fanazava efa azo volena, zany hoe mba mizara koa tsika le tena mpampiasa indray ny mamboly fa tsy hoe manao boka amin'ny jinjavary mamory vorona efa milamina mandrava efa tahaka ny voalavo fotsiny tsika, fa mba miezaka mihitsy mamboly. De rehefa mamboly azo oka mba isika no fitaratra amin'ny fambolekazo. Fitaratra amin'ny fambolekazo izy satria izao latsaka zao ny orana ho avy indray ny fotoana fambolekazo. Ny olona mamboly azo de mampalahelo anakahy. Inona zavatra voleny? Filao. Filao ve ny volenao? Ianao amin'io olom-panjakana, ianao amin'io olona anaty birao mihaja, ianao amin'io olona mpianatra any anaty sekoly, mba olona ataoko hoe olona malala-tsaina, olona mba tokony afaka manavitra an'le tanindrazana, de filao ve ny volena? Mampalahelo Ary zay rehetra efa namboly teo aloha filao daholo zao ny akamaroany volena. Jereo daholo iny io manodidina ny mamasina io zao filao. Zao moa zany izy hoe efa vitsy sisa ny hazo hitako eo. Iny amin'iny lalana kadimbahoaka manontolo iny filao. Iny amin'ny lalana Androhibe sy ny tariny iny filao. Ny filao tompoko de fandaomonina. Ny filao de be korotana. Ny filao ny fanaovana be korotana ho an'izay te hanao be korotana. Ay fa tsy atoroko le fangarony hafa fa misy manaonao foana any. Fa ny filao ny fanaovana an'ireny. Ny filao ny fandaomonina zany hoe raha misy olona tianao hiala amin'ny toerana ray de io filao io fangarona amina zavatra maromaro kely zay de io filao io ny akora fototra fandaomonina io. Ka tsy mety io. Marina fa ilaina ny hazo maniry aingana de aingana. Le teneniny any amin'ny pépinière foana rehefa makeny hoe reto zao ny zanakazo à croissance rapide. De omena atsika ny acacia, omena atsika ny liquidambar, omena atsika ny grevillea, omena atsika ny mentali. Reny ny zavatra omeny satria reny maniry aingana be. Fa raha mijery tsika mba tokony mba ezahantsika ihany koa ny mamboly ny hazo gasy, ny mandravasarotra, ny fanazava, ny ravitsara. Ny zao ara betsaka nefa mahavita mamboly amontana, mahavita mamboly aviavy, inona ny tsy mba ande exploitena ny zavatra ohatran'ireny satria zany mba atsika reny no fampiasa atsika isan'andro e. Reny le miaro amin'le zavatra kely rehetrarehetra ampiasaitsika eny. Ny grevillea inona moa ny ataon'ny grevillea amin'ny fiainanao? Mahatonga grevy. Mahatonga grevy. Ka ohatrohatr' zay le izy mba anjaratsika zany mba manentana zany ao anatin'le izy hoe raha mikapa hazo ray ianao mba tokony namboly zanakazo arivo. Zany mba tokony atao. Zanakazo arivo zany tapakandro de voavoly a. Vetivety kely zany dikan'izay mba tokony mba samy mba miezaka tsika rehetrarehetra ao anatin'le izy a. Aza atonoina koa le slogan kely tamitsika mbola classe de 8e sa 7e taloha le hoe raha tanora mamboly azo izy antitra manan-kelofana. Misy irany Bela sy Tatara Ely an'izay koa. Tanora mamboly azo manan-kelofana rehefa antitra. Tanora liam-pivoarana alaiko tahaka fa mahafinaritra. Tanora tia fihavanana alaiko namana fa mahasarika. Kompatanana Bela amin'izany. Ny atao amin'ity toerana misy atsika ity zao de noezahana mihitsy hoe hazo fihinam-boa, ny hazo mba afaka hialokalofana. Io zao ny amontana be io hitako. Ny amontana, ny pibasy, karazana paiso maro samihafa. Tsy hitanao hoe mahafinaritra ve zany reo koa? Oay ndeha akandry paiso. Avy avy koa araka itiko. Misy zamborizano ihany koa io. Voakotrana.
isan-karazany Ohatrana mihitsy ny fa zamborizany. andolo isentikely anaty dokam-barotsika dia rehefa avy eo mbola toizantsika ihany e. Mety sady da oary. sotrosotro rano aloha tsy adino mihitsy amin'izao mafana. Izy. Roapolo taona zahay karazan-tsakafo maro no efa niarahana tamiko. Ny tanjoko dia nampifaly, nampitsiky, nampifandray ny fianakaviana amin'ny alalan'ny tsiro izay entiko. Tsy nataoko ambanin-javatra kosa nefa niara-pahasalamana noho ireo otrikaina maro ato amiko sy ny akora nanamboarana ahy. Tsy niova ary tsy hiova mihitsy fa mbola ho foana ho an'ny ho avy mba ho tombotsoa ny rehetra. Lafatra no anarako, menaka vita amin'ny tournesol, fampiasa amin'ny nahandro rehetra. Tsy misy cholestérol, menaka lafatra, kalitao tsy manam-paharoa. La marque design du Japon avec des Smart TV plus performants que jamais. La qualité optimale pour chaque modèle, 4K Ultra HD Dolby Vision Atmos et des écrans géants haute technologie et processeurs puissants avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Android TV, Toshiba, distributeur officiel, Bolei toujours meilleur. 20 ans déjà, et on a préparé beaucoup de plats ensemble, parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour votre famille. D'une pureté exceptionnelle, chaque goutte sublimera vos plats d'une saveur inégalable et apportera des nutriments équilibrés à votre alimentation. Avec chaque cuillère, vous investissez dans la santé de votre famille et dans leur bien-être à long terme grâce à mes vertus. Je m'appelle Lafarge. Huile de tournesol Lafarge, la qualité incomparable. Vous voulez vous sentir en parfaite et complète sécurité chez vous, à moindre frais? Dirix, votre partenaire sûreté, vous apporte une solution révolutionnaire. Pour 50 000 arrières par mois seulement, oui, pour seulement 50 000 arrières, vous bénéficiez d'un boîtier boot en panique, la télésurveillance et intervention illimitée de jour comme de nuit. Dirix, votre partenaire sûreté, 8 postes avancés et bientôt 20 autour de Tana. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja. Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Salame, fianozavana madio sy milamina ny tokantrano misy Kites 35 Star Times. Eno foana fandarana sy mozika kafizinao miaraka amin'ny radio amidiny Star Times. Ny fandraisa tsy tapaka amin'ireo fianakaviana sy namana satria feno somaritra mibatery ny findainao. Tsy honofontsony zany miaraka amin'ny kit solaire Star Times. Natao antsika ny Kites 35 Star Times. Ahitanao jiro telo antonao lehibe maharitra 7 voro, batery sy panneau 8 watts ary afaka mamana findaisa radio farak'izay aingana. Mateza maharitra ary mora ampiasaina. Ka inona indray nandrasany e? Tsy fao amin'ny vidiny 7,7 alina sy ray hetsy ariary ny Kites 35. Afaka lohanao tsikelikely ihany koa. Manao petrapolo 7,7 alina ariary ary aloha valy arivo 3 alina ariary ny ambo mandritry ny 3 volana. Fa zao raha manampy arivo sy 4 alina ariary amin'ny vidiny F35 ianao dia mahazo radio Star Times ange. 5 alina ariary monja koa anay dia mahazo radio atao amin'ny Star Times sady amin'ilay maneny tsara io. Star Times hanazava ny fiainanao. Star Times, vai ilay fijery. Venez fêter Noël chez Lefmet à Noussat avec une grande remise de 35 à 50%. Lefmet vous réserve une grande surprise pour tous vos achats à partir du 15 novembre au 31 décembre. Remise spéciale jusqu'à 60%. Contactez vite le 033 33 855 55 034 84 226 24. Facebook Lefmet Mada. Lefmet, to make your life better.
eto kosa mba malomaloka malomaloka kely rehefa be loatra ko ngely anjara masoandro dia tsy hitanao zay anaovana azy tady makanavy io tena mampanavy be ka za za mahatongana ohatrany taditady anavy fa am'izao koa aloha rehanko hoe mialohan'ny noho izy antsika ny resaka fanahy teo tsy haiko ianao na mahatsikaritra sady efa malaza be koa am'izao ohatrany hoe misy tazo misy gripa mahery vaika so dia mba misy fanafodina nga hoe inona indray mba adikazo azo ampiasaina amin'izany aloha fa mijaly koa ilay vahoaka akoatrany hoe akombaly fantatry nefa mahasitrana ilay valy fa hoe sao dia misy hevitra be lasa zany ray mitady ho tafiditra zany tafiditra sao no zavatra misy sao ianjaka eo ary tsy mianjaka zany tsika tena tsika tsy sao dia anary lamby eo tena misy le resaka tazo mahery am'izao ary tena betsaka mihitsy na ny olona akaiky any tena aza betsaka ny vo dia tena mba manoro kely hevitra ihany aho zany io manko zany resaka hery fiarovana mialy hery fiarovana io zany hoe ny fahaizanao mapakatra ny hery fiarovana na mitazona ny hery fiarovana zany farafaratsiny fa raha vao milatsaka manko iny dia tratra iny le resahako foana hoe ny saina aloha ny voalohany tsy tonga dia mikorefaka andriamanitra marary tena ho faty hiditra hopitaly hididy letra fanafody ho lany vola raha vao reny ny tonga dia mandeha meloha dia resiny aretina ianao zay rehefa tena miatra ny aretina inona moa raha mbola tsy miatra aloha ny aretina dia mizara aloha tsika dia mizao manalanala avisanana kely foana inona le analanalana avisanana manaova ozy raha ny mangotraka rehefa mangotraka tsara mihitsy ny rano iny dia ahidinao anaty koveta rehefa ao anaty koveta iny tsy tapohana dia androtsahana sira vaingany ataovy misimisy ianao le mbola tsy vo mihitsy io aloha ataovy misimisy ny sira vaingany alefaso ny lavenina lavenimpatana io midebra kely zany le nareo mampiasa courant sy hanina tsisy lavenina sy ny gazy fa le lavenimpatana io mihitsy arotsaka kely ao atsoboka ao am'izay ny tongotra anankiroa tsy tapohana ozy fa atsoboka mahamay zay zaka mihitsy eny hoe mahamay zay zaka sao dia mitsovaka eoko za no menatsiny eo fa mahamay zay zaka dia rehefa tsy taty avela miaritra kely eo mihitsy zany dia rehefa tsy taty dia asorina kely averina indray dia ohatra zay foana ny ataonao eo zany mandra-pahatonga n'izy ho lasa matimaty le rano rehefa matimaty ny rano dia ajanona satria ny tongotra ny maheno atsika voalohany dia raha vao manomboka henonao hoe memangatsika amin'ilay tongotra tonga dia asorina dia ario menatsimo any iny rano iny manadio ny zavatra rehetra any anatytsika iny tompoko manatsotra ny ozatra manamaivana ny arerahana sy ny zavatra rehetra izay mibahambahana any anatytsika any zay aloha zany anankiray raha efa vo ianao mety soamatsara ihany io zavatra io azonao atao fa zao ampio hevoka ny hevoka rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao ny tsara indrindra dia ataovy hevoka feno inona le hevoka feno maka ianao romba maka ianao ravitsara makaky ny mipotsy ravim-boasary ny ravin-goavy ny ravina papay ary zay mety aminao na tongolo na sakamalao zay ny fanipitony reo zany le hevoka feno averiko indray mandeha maky ianao ny ravitsara maky ianao ny kinimpotsy ny romba ny ravim-boasary ny ravi-papay ny inona indray izy teo fa latsaka anankiray tsika ny ravin-goavy dia zay vao ny sakamalao na ny tongolo zay mety aminao raha mampiasa sakamalao na tongolo dia vakio sy lao le izy am'izay mitsoro tsara le ranony any anatin'le hevoka zay atao hevoka rano ny resahako fa tsy hevoka hafo hevoka rano io rehefa mangotraka tsara dia mihevoka mihitsy sokafana mihitsy ny vava idiran'le etona makany anaty ray manontolo iny zany zay ny fandehany rehefa avy mihevoka ianao dia ny hevoka zay tsy miasa ntsony averina tanehana kely dia rehefa tena mangotraka izy dia sokafana fotsiny ao anatin'ny hefitranao hanadio ohatrany hoe manala n'le atody tazo kely rehetrarehetra le avy ny voanao iny zany dia ino no averina mpangotrana kely dia ino no avelanan'io avy eo zay ny fatao azy reny zany mba adigasy akoatran'izany azadiny foana ny otra ny otra ny hevoka ny lona le rano le sira vaingany senatao hoe milona reo zany anisan'ny tena manampy betsaka indrindra akoatran'izany azadinoina foana ny resaka akoho gasy zao nge ny tena fotoana ilavana azy ny rona akoho gasy tena mba le rona akoho gasy fa tsy hoe le ronona volona koa
misy olona manao hoe akoho gasy nefa volona akoho ka zay mihitsy ngena koa ny antsika malagasy ony tsy mihinana zany hoe akoho gasy zany raha tsy marary, tsy mihinana enomby raha tsy maty, zany hoe tsy afaka hinana normal mihitsy. Ny olona ny teanao an'izany fa tsika ny tena nihinan-kena teo amin'ny dratsy zany fihinan-kena zany de tena hoe ahoana zany hoe tsirona varanga tonga de za tao ambaranga be ray anao, zany hoe tena fihinan-kena tamin'ny atsika. Fa ny olona mieritreritra hoe ny olona nefa mahafiady am'le manota fady de hoe tsy mihinan-kena raha tsy maty. Ao le fiteny hoe raha sery vitanana malaza aminona vatotra kosa, zany hoe kosa raha voan'ny sery kosa ve de ny akomba fiheriana kelinao no andeha ho vononao. Fa hafa indray le hoe efa tena marary mihitsy kosa ianao, aina no vonjena amin'o akoho mihitsy fa inona ny olana e. Zay le tokony atao ka tena rona akoho zay azo atao ihany koa manao hoe lasopy legioma fa akoho gasy. Zany hoe le ronona akoho gasy mihitsy no nanaovana le lasopy legioma. Le ronon'le akoho gasy de miaraka am'le vetina akoho mampody aina tena faran'izay malaky. Asina sakay kely de tsembotsemboka tsara. Ko tapaisina kely amin'ny sakay. De tena mazotomana aloha raha tratratra mpisakafona hariva ny olona amin'izao fotoana izao fa andao hiresaka heverina kely ao anatin'ilay tontolo ara-panatsika. Mirary fahasalamana aloha hoe tsy de salama loatra ianao mpanarana ty fandarana mamitsika ity efa iny zany no sopapa ampiaro de mba tantarao ihany koa ny vokany hoe nety taminao sa tsy nety. Le resaka fanandray eo koa ny magie ve misy idirany resaka fana de tsara sa ratsy izy io? Ny magie mizara be deaibe. Mizara be deaibe ny magie fa tena misy idirany tontolo ny resaka fana. Ny zava-pana zany de be deaibe rehefa tsy zavatra iainantsika amin'ny maha-olombelona andavanandro fotsiny hoe miborosy nify, misolo akanjo, maninona rehetra de reny ny zavatra ara-batana. Fa ny akoatr'izay de ara-pana, na ny resaka ny ampiangonana de ara-pana, ny resaka méditation de ara-pana, ny yoga de ara-pana, ny ara-martiaux de ara-pana, ara-pana daholo reny. Zany hoe ny zavatra rehetra io de zava-pana avokoa fa ny ara-batana no kely. Ka misy idirany soamatsara mihitsy misy fana ao anatiny. Raha hitentsika hoe tsara sa ratsy zay ampiasanao azy ihany io fa na izany na tsy zany kosa mba misy zavatra efa fantatra hoe manomboka eo amin'ny magie rouge. Ny magie rouge zao tsy hiteny koa ny magie rouge de efa manomboka tafiditra ao anatin'ny tontolo zavatra mavesabesatra kely satria ny ody fity efa ny anatin'ny magie rouge. Ny ambala velona ny zavatra atao ankaterena zany ampanekena ankaterena de efa anatin'ny magie rouge. Zany hoe ny zavatra rehetra hoe lanisaraka tamin'ny vadinao de apodina anina de efa lasa zavatra antery reny. Efa somary fanahafa zany no miasa ao ambadika. Le fanahafa resako io meratsy izy zany zay. Eo ambony magie rouge moa ny magie noire efa izany tsy mahay an'izany. Tsy hoe rehefa magie noire de ratsy fa amin'ny loge noire azy mihitsy aloha de efa mazava zay. Fa ianao le mampiasa azy ohatra hoe ny mitady zavatra very zao de tafiditra anatin'ny magie noire. Ny mitady zavatra very fa arakaraka le fomba hitadiavana azy fotsiny misy fotoana ohatra hoe ny magie blanche manko mbola ohatran'ireny hoe manao magie kely eny an-dalana reny, fanovamaso, akinga-tanana, akinga-mbava, fandrebirebena kely, reny ny magie blanche reny. Misy indray ny magie verte, ny magie druidique ozy tsika le resaka fitsaboana famatotra magie blanche ihany izy, mbola zavatra tsotsotra zany, ny zava-maniry, ny hazo, ny fampiasana ny vato, ny rano, reny ndray izy reny. Fa ny magie noire resahako teo satria ny magie blanche mety havita hitady zavatra very fa par intuition ny hitondrany anao. Zany hoe tsy zavatra précis fa le magie noire misy zavatra azo irana mihitsy mandeha mitady an'le zavatra any am'le aliany ihany ka zany hoe efa zavatra ratsy ihany zany le fanahy miasa ao fa le zavatra ataony mety ho tsara de anjaranao fotsiny no mandinika an'izy. Ny zavatra rehetrarehetra de hevero avokoa fa tsy voatery ho tsara daholo zay heverinao ho tsara zay tenenina aminao ho tsara. Tsy voatery ho ratsy avokoa zay tenenina aminao hoe ratsy sy heverinao ho ratsy fa ianao mihitsy aloha no tsarain'Andriamanitra voalohany amin'ny zavatra zay hitondranao any. Nataonao inona le izy, nampiasainao tamin'inona le izy, inona ny vokatra le zavatra, inona ny tanjonao, inona ny tao an-tsainao de iny de efa hitsaran'Andriamanitra anao. Aza adinoina fa misy fanahy manomboka tonga koa mamangimangy anao eo. Aza de tia mampiatrapiatra resaka rituel, resaka pacte, resaka invocation, resaka exhortation, aza de tia an'ireny loatra fa tsy fantatrao daholo ny fifehezana ny tontolo mpanahy rehetrarehetra io. Ny tolo de efa nahatakatra an'io. Antapitrisa taona rehefa lalikevitra matona vita nanao zavatra be deaibe. Fa isika amin'izao fotoana vao mahalala zavatra kely anankiray androany de tonga de andeha ampiatra androany de ho tongavan'le fanahy ho vadiny ao amin'izay anao ho gaviny ho fikiriny
le ovadiny resako tsy le ovadina am'le etrehitra reo fa le hoe tsy avelany manao ninina ntsony fa fikiriny amin'ny zavatra rehetra zay ataony ohatra zany le izy. Ka hoana le hoe misy roa alina ny aminao de avadiko ray tapitrisy iny. Ahoana indray zany? Misy manao an'izaniko le manao magie le manao magie de ao roa alina taty le roa alina anao de ohatrany hoe dorana kely de vadika ray hetsy ray tapitrisy iny avy eo. Za mantsy mba mitady an'izany fa manana dimanjato fa misy fotsiny le hoe manao mena mahazo reny zao de hitanao hoe fanovamaso zao mihitsy efa hitanao zao mihitsy hoe ity fa nrovitina kely le karatra de maintimainty menamena de nrovitina kely de napetrany eo narotsaka atao daholo ny volanao de nisavy anao maintimainty tapoka lasany daholo ny volanao ofana jiramany inona lasany ary magaga fa be da be ny olona mbola voany reny hatramin'izao resaka fanovamaso eny are anisan'ny be mpametraka ihany koa ty fanontaniana ity raha vao miresaka fanahy zany efa niteneninao teo ihany moa zany tao anatin'ny fanazavana le resaka ny Ambondrombe ahoana indray no makasika an'izay ihany koa Ambondrombe misy miteny mako zany hoe le Ambondrombe le toerana ria Fianaratsoa fa le tena Ambondrombe de raha soarabaky teny fotsiny aloha zay an'izay hoe Ambondrombe fivondronambe ny fanahy toerana ray fivondronambe ny fanahy zay no Ambondrombe fa raha alaitsika ihany koa izy zany amin'ny hevitra anankiray le Ambondrombe de hoe tena mety ho toerana misy mihitsy izy hita maso hoe etsy jereo le tantara le hoe lalana sy avoana mena masoandro ny Latimer Rogers tena niresaka mihitsy hoe tonga tany ny mpiasa tao amin'ny radio Pyrénées izy tamin'izany de tena tonga tany am'le toerana mihitsy zareo de nanao enregistrement vocal inona avy ny feo eno de misy zavatra be da be mihitsy eo mitranga eo zany hoe rehefa mety ho toerana fivondronambe ny fanahy de azo atao hoe Ambondrombe. Ay fa tsy hoe toerana anankiray izy fa tsy hoe toerana ray hoe tsy maintsy etsy fa rehefa toerana fivondronambe ny fanahy de Ambondrombe izy zay. Eo koa le Ambondrombe hoe be vondrona maniry vondrona indray zava-maniry io de be vondrona maniry teo de Ambondrombe ihany koa vondrombe le maniry eo mitovy amin'ny hoe volobe ihany io raha dikatsika am'le fijery aty zany ohatra hoe ity ny bararata ity ny volotsangana ity ny aravika fa ity ny volo de misy ny volobe de ohatra zay ihany misy ny vondrona fa vondrona kelikely salatsalany fa misy ny vondrona be de hoe vondrombe maniry de hoe eny Ambondrombe ka rehefa mitangorona be eo le zava-maniry de matetika misy fanahy tonga eo de lasa mialoalo eo le fanahy tamanao de lasa ohatrany hoe ery am'le vondrona be da be maniry feno fanahy de nefa rano lasa fivondronambe an'le fanahy de lasa Ambondrombe azo mialo vely ka ahoana moa zany afantarany arao koa hoe eto ny vondrona fanahy rehetrarehetra de eto nde atao hoe Ambondrombe eny io misy fotoana zavatra tsy hita maso eo misy zazakely mitomany eo misy mozika eo misy olona mitoto vary eo zany hoe misy olona anankiray zany tonga amin'ny toerana mangina de feno karazana feo be da be mihitsy de zay zany afantarana an'le izy de hoe misy fanahy betsaka eto amin'ity toerana ity misy fanahy betsaka mandry eto amin'izany toerana zany izy koa mora fantatra vao jerevanao fotsiny ange vao tombananao de fantatra hoe ohatrany tsy de matoko lolo fa ohatrany misy zavatra misy toerana tonga de azonao fotsiny zao mihitsy hoe raha mandeha eto de tsy manintsy maninny fa raha hoe tsy ohatrany tonga de matahotra zany hoe misy hery sahady efa voarainao avy any am'le fanahy amin'ny mazava-panazy reny foana le teneniko hoe ndraindray tsy hitanao maso izy fa izy mahitanao ndraindray tsy nyrehetra eo no mahita azy fa ianao rery le tinisy eona misy an'izany ko ianao rery ny tinisy eona de ianao rery ny mahita azy eo misy olona vo misavy de ohatra zao ny zavatra mitranga aminy petraka ao an-trano izy mama misy biby reny izy rery ny mahita fa misy biby manantona anazy ny olona rehetra tsy misy mahita an'izany zany hoe efa misy fanahy milalao ny fanahiny hafa eo tonga manantona anazy mama fe mivitsika fe mibiby lava fenao an'izao izy rery ny mahita an'izany fa tsy ny olona rehetra reny le endrika isehoany le fanahy zany hoe misy fotoana ianao rery no mahita azy fa tsy ny ray manontolo ianao ny teny isehoana mbola hery hoentin'le fanahy amitsika daholo ihany zany mino fa raha hoe misy olona vonona ny fampiresaka amin'ny ankoay manodidididina amin'izay satria mifanohy kely am'le resaka hoe zanahary sy ny rehetrarehetra de tafiditra ao anatin'le ady hevitra ifanaovanareo ataovy any aloha fanasana satria sao de misy zao vao mijery atsika le resaka moa zany tsy de hoe tena hoe fanasana re fanasana hoe mba hoavy za zany le tena ny andohany le resaka teo manko zany hoe ity resaka hoe kalanoro zazavafindrano tady be sy ny tariny ity mianjaka man'olona mipetraka man'olona mampanao zavatra olona sy ny zavatra rehetrarehetra za manokana ozy za tsy mba mino an'io za no nyteny an'izay za tsy miteny hoe marina io na tsy marina io fa alao aloha ny ady hevitra no hitrangako izy hoe raha misy ho atsika eto Antananarivo isika le eto le eny am'le resaka doany io resahako io
fa tsy ny olona any amin'ny foko hafa izay misy mihitsy hoe saha ipetrahana razana fanjakana sy olona milolozanary avy any amin'ny misy azy tsy miditra amin'ireny fa le eto Antananarivo mihitsy zay naniziny zinako hoe tsy nisy doany teto tsy misy doany teto fa lasa feno moa izy amin'izao fotoana zao de lasa manomboka misy olona be deaibe milaza milalao an'izy sy mahay an'izy ny tariny hoe lo mba hisy adevitra kely raha ilaina mba mety asosy atsara ny taranaka koa alalan'ny olona hoe inona ny tokony atao hoe makaiza ny lalana misy inona ny zavatra tokony ho raisina amin'ny fiainana inona ny mahasoa inona ny mahatsara fa be koa ny mpamily lalana amin'izao fotoana izao eny ary somary miavaka kely ihany koa ny fanontaniany ty olona anankiray ty ankoay mbola tsy haiko hoe misy ifandraisany amin'ny resaka ara-panahy ihany koa fa izy ty fa hoe ahoana indray mahakasika an'le hoe vehivavy mafanatratra ny mafanatratra izy io de izy io ohatra ny zavatra ny fandovana mihitsy ny fandovana mihitsy ny mafanatratra misy hoe mafanatratra ny reny fa efa namono maromaro de mbola mafanatratra koa le zanany misy mihitsy zany ny mafanatratra moa de reny fantatritsika reny hoe mamono 3 4 5 enina 7 resaka fanahy reny raha dikatsika tsotra fotsiny le izy de ohatrany hoe misy zavatra ny fanarahana tany aloha be tany fa tsy tanteraka mety hoe tsy ianao direct no fanaraka na mety ianao fa ianao tany amin'le fahavelomana hafa de miréincarné de tonga ao aminao ihany de ohatrany hoe misy karazana fangejana na fanagadrana emprisonnement na fanahy mahazo an'le olona de lasa tsy afaka le olona amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony zay miditra de vonono de afa-po le fanahy de miala de lasa matitra amin'izay le vadil'olona misy hoe efa nahafaty fito anisy olona tena fantatro an'izany nahafaty fito vo afaka de zao le miaraka amin'ny any efa mifampiteraka tsara taminy efa nylamina rehetrarehetra tsy naninona tsony le olona niaraka tamin'ny fambanany sy nitebiteby tsy haiko aloha zay fiainany fa hitako hoe fa fampiteraka tsara zareo milamina tsara ny fiainany any tsy lavitra na ihany izy mbola any fa misy azo soroana ve reny zavatra satria le olona hiaran'le izy koa mety mahatsiaro hoe voageja mifamantatra ihany zany io hoe inona io zavatra io inona io fanahy-mangejy io avy aizany nazahonany io de zahanavahana le olana zay le ndresahako hoe nitsinondrazana azo ivalozana skidy tsy folaka azo soroniny fa nitodiny natao no tsy hisy fanafany nitodiny natao de tsy hisy fanafany aloha zany hoe raha zavatra mifanarahanareo tany io de tsy maintsy vahany io aloha zany hoe tanterahana raha nampanantena ny tany hoe meko volamena 5 kilao anao de za mono olona anankiray eto aminao ohatra zany sanatriavina fa zany moa indraindray misy manao zany misy fanahy ratsy indraindray de ny olona tsy malala hoe fanahy ratsy fa maika ny te anakarena fotsiny de natao ihany le zavatra kanjo azo le volamena tsy mivonona le olona tsy nahita le sorona de gadrainy amin'izay ny rehetrarehetra manaraka eo de potehina hatramin'ny faramandimpika tena zany mihitsy io fa mahita ampozinao eto reo koa de azoko sara-tsaina ianao rehefa dadabe tena mamory andreo zavikelinao de le tsy azo doifina mihitsy dadabe za fa mahay amin'ny fomba mampanao rehetrarehetra ony miaraka mitendry valia de le zavikely zany mba tantaraina angano mba tantaraina zavatra mahafinaritra kely sy ny eto de mezaka mamina vina zany azo zany hoe mamina vina fahanteranao a zany am'izao paozinao reo zany ny zanako 12 miaraka amin'ny zanany tsirairay zany hoe ny zavika miaraka amin'ireny 12 reny ray ihany fa tsy reny 12 fa inao kosa ve de tsy mba hanaradiandriandrena-pomeriny le izy fotom-pisainany le izy fomba fijery samy manany safidana ny tsirairay sady manajabaka izy kelikely ihany moa mialy fa ianao raha vao mijabaka de laniny eny nao toy izy atsika tsy tena resaka be zany tsika dandro any fa inona mahatonga zany ka tsika sina le mitady anavinafika ka eny eo moa zany le ohatrany hoe mitady anavinavy sy ny anina fa lasa ohatrany hoe malemilemy zany koa tsika miresaka de lasa na le onjany le fandarana ohatrany hainiko hoe manaraka an'izay mangingina malemilemy ka efa hoe azoko sara-tsaina fahanteranao de ohatrany hoe ianao ko nge afaka maka sara-tsaina fahanterako e de efa antitra tsika mbola nreto hoe tsika milamindamina mangingina eny ihany zay moa ny rariana hoe miara antitra ifanantitra amin'ny zanakamanjafy vazivazy ray andalana reto fa zao ohatrany misy fanahy hafahafa be zany ato amiko hoy le olona misy fotoana izy matahotra be de mitebiteby be tampoka de tsy hainy tampoka zany hoe aizany asin'ny tenany io inona ny azoko antokanana zany ndraindray tsy fanahy zany tsy fanahy zany ndraindray fa zao tsika mihitsy ny misy fotoana taminjo donin-javatra ozy le fiteny tsy nirindona ohatrany hoe manao zavatra eny tsika de ndraindray ohatrany hoe misy zavatra mampatahotra miala ve tsy mbola tratran'izany ndraindray ohatrany hoe misy zavatra mampatahotra be andrasantsika hitranga ohatrany mitaitaina ianao Andriamanitra fa inona ary zao nitranga rehefa ohatrany zavatra mampisabadidaka anazy zany nefa tsy voatery ao amin'iny andro iny le izy no mitranga
mety rapitso mety afaka pitso fa azoazonao melo zany hoe le fananao rehefa am'le fotoana tena mampatanjaka azy de efa mahita ny any am zavatra rehetrarehetra hitranga any izy de lasa azonao l izy hoe tena ohatra miandro loza zany ohatrany misy zavatra ohatrany hoe izy ohatrany hoe andre zavatra ratsy hahita zavatra ratsy misy zavatra be iseho misy an'zany izy io ndraindray de rehefa ohatra reny fotsiny de ny fandaminanao ny saina ihany azo atao tsara mihitsy ozy any milona rano ela araka zay tratra fa io rano io no manadio an'ireny zavatra reny raha zavatra tsy maintsy hitranga mola izy de efa tsy maintsy hitranga mba farafaratsiny efa niomana melo ianao mba tsy mitapohana fa ndraindraiky olo hoe tampoka de tapaka lalandra ndray ianao nitrangan'l izy fa mba efa mba niomanana le zavatra rehetrarehetra ohatzay inona kay mahatonga le somnambulance koa fa ohatrany matetika trangany zay mitratran'izay ihany koa ty namana manontany ty fanatsy milamina ihany izy io fanatsy milamina ihany mbola ara-panahy daholo zany fanatsy milamy io ndraindray aza ozy ndraindray aza raha tsy ny fanahynao ny tsy milamina de misy fanahy hafa efa manomboka miaraka aminao de iny le manangana iny le mahatonga le olona le matory mitsangana hafa ny olona matory mitsangana voan'ny hypnose de hafa mihitsy le hoe matory efa matory ao ampandriny zao de mifo de lasa de tonga de mamotra any zany misy fanahy hafa manomboka manindry anao am'ray fotoana reny ka resaka fanahy tsy milamina fotsiny io ny andaminana ny fanahy io le niteneniko hoe aza manao voky be rehefa matory amin'ny alina io ihany de ampy mahatonga an'zany rehefa tena diso voky amin'ny alina de manofo ratsy ary rehefa tena hoe manofo ratsy ndraindray atsangan'le fanahy ao ianao de anao mihitsy novoaka ndraindray le zavatra nataonao tamin'ny andavanandro no miverina tadidinao ny alina reny le manofo miteny reny efa anisany reny de rehefa manofo miteny ianao de mba endry amin'ny andro atoandro fa ndraindray ny ataonao amin'ny atoandro rehetra ny tatarainao ao amin'ny alina nefa ianao miara-matory amin'nybady miara-matory amin'ny fianakaviana amin'njanaka ninona rehetrarehetra zany lizy akoatran'zany misy tantara ohatran'zao izy ty nitranga tany aminay tany io raha mbola zanaka karatra tsisy tsy mahay zany tantara zany angamba fa malaza be zany any le rangah zany mpivarokena ny asany rehefa mivarokena le rangah nanofy ary izy ny alina rehefa manofy ny alina moa zany ianao le fanahinao zany eo foana matadidy hoe zao avy le zavatra rehetrarehetra efa fataoko de ny fotao le olona nefa izy matory de ny fotao izy de nalainy ny antso be zay mipetraka ao anjoro-trano de nalainy ny vady aman-janany de efa tapitra voatetitetina de natokotokony tsara teo ambony latabatra teo zay izy voataitra zay vao miverina hoe otry vady aman-janako reto tonga de lasa dala teo ny zany no nytonotena na mbola navita nandeha nytonotena tany amin'ny manam-pahefana izy zany zavatra ray efa nitranga tany aminay tany ko zavatra ohatran'izao le rangah le tatsamo ny any tanàna de ny fotao izy de ny asa nalaina ny angady de lasa de tonga eny atambary de ny asa teo ihany ka de mbola teo ka no nefa tena ny asa elaela efa navita zavatra be dabe hony izy zay vao ohatrany hoe nitsotsofin'le rivo-panala maraina de taitra de nijery hoe otrito mbola maiziny ny andro tonga saina tapoka zay vao niazakazaka nanao tongotra katoka nandeha nody fa kay tena mbola andro any amin'ny am'ray maraina any tynesany ty am'ray maraina am'ray sasany lozany e zany misy fanatsy milamina ao anatin'ny vatany zao hoe reny de efa ampy mahatsara azy reny hoe aza manao voky be rehefa matory amin'ny alina zany tsy midika aza mihinan-kanina fa aza manao diso voky amin'ny alina aza ohatra ny fatra mety aminao ny sakafonao faharoa manaraka an'izany io resaka fanahy io izy io fandrotsika amin'ny ravitsara io zava-dehibe loatra tsy hoe atao isan'andro fa mba manaova matetitetika raha mba mavita anao anatin'ny ray volana mba nandro tamin'ny ravitsara ohatra hoe mba navita intelo azay na inefatra zany hoe mba indray mandeha isan-kerinandro zany efa tena zava-dehibe anisan'ny mampandry tsara ny fanahintsika ilamina araka ny tokony izy ary misoroka ny zavatra ratsy izay ataon'ny olona amin'ny fanahintsika reny inona le zavatra ratsy mety ataon'ny olona amin'ny fanahintsika tarafin'ny olona ianao ampiasan'ny olona fitaratra ianao de lasan'ny olona ny zavatra tsara anao na tonga any aminao ny zavatra ratsy zay fotsiny de ampy manimba anao zay gasy angentsika ary eto Madagasikara tsika ny monina ny mampalahelo am'le tsika mahay zavatra mansavy olona mibe dabe de misopatr'olona de ohatrany hoe mahafinaritra mijery an'le olona hoe vo mahafinaritra mijery an'le olona hoe taraiky amin'ny fiainana mahafinaritra mijery an'le olona hoe nina fatiny lasa zany ve le fotom-pisainana hoentsika ary indrindraindrindra ny am'izao fotoana zay ao anatin'ny aire de verso tsika vao mahirongatra be ny fahalalana ara-panahy isan-karazany de ho avy indray ny olona rehetrarehetra hanao tao foana ka zay le mampalahelo ny mpamono betsaka fa ny mpamelona vitsy fa be mivokatra fa ny pijinja ny vitsy
ka hoy ianao nanampy angatao ny tompom-bokatra aniraka mpiasa any amin'ny sahany inona daholo zany Vavaka katolika zany. hafa kely indray ty fanontaniany ty reo any koa tena tsy neritreretiko hoe misy ifandraisany amin'ny tontolo ara-panavy inona zany mety antony fa tena miovitrovotra zafady kely aloha le fanontaniana mihitsy zany ohatrany hoe somary mahavariana kely anao hoe miovitrovotra be foana ny fandriana ohatran'ny horohorontany tena juste fandriana fotsiny fa tsisy hoe ninona zany de lasa mitaitaina zany le olona matory ambonin'le fandriana genona aloha zany ka zay indrindra hoe ahoana be dia be neritreretiko amin'izany nefa tsy azoko lisy hoe inona ny tena marina raha ohatra masika hoe horohorontany ka izy zany hoe manazava mihitsy hoe tsy horohorontany le izy fa tena hoe le fandriana fotsiny no amin'ny hovitrovotra tena tsy horery zany tsy hita raha te andanga ozony tolo tena mifona fa tsy hitako ny avaly anao amin'izany tena tsy haiko miresaka an'izany zavatra sady mbola tsy hitako zany ny tsy nainako ny tsy fantatro ny tsy ananako fanazavana fa hafa mihitsy neritreritra mandalo anaty saiko aloha aloha inona neritreritra mandalo anatin'ny sainao aloha tsy teny mba ifampizarao fa sao de hoe misy lesona azosoana fa hovay mihitsy aloha rehefa anontany eny ariko ahoana indray ny resaka hoe vazimba misy fandraisany amin'ny resaka fanavy inona raha afovianao koa tsy napoziko miverina any amin'le resaka 7 taona indray mandeha riny eritreefa mivarotra 7 taona fomba zavatra moa zany ety ihany keo olona dia tena ahitana karazan-javatra mihitsy na ny resaka aloha tena hifantoka atao mahafinaritra ingena miresadresaka amin'ny mpijery atsika mahita karazam-panontaniana ny vazimba petsaka ny tantara momba ny vazimba avoakan'ny olona ny zavatra azoko tenenina aminareo dia zao mampalahelo ana le zava-mitranga be tabe koa le zavatra mampalahelo tena zao kosa le zavatra misy lasa ohatrany hoe le vazimba razantsika zany horera raha ny fomba entin'ny olona mampianatra azy satria nahoana hafa mihitsy amin'le vazimba fantatro le vazimba resahan'ny olona ka tsy haiko hoe ny vazimba le fantatro ve ny sampona sa le vazimba resahan'ny olona manahoana fa tsika rehetrarehetra zao raha vao resahana hoe vazimba dia inona ny ao an-tsaitsika fohy kely lava volobe rakorako volobe be tolatava be voamaso be traky nify be zany ny tantarain'ny tantara zany ny tantarain'ny tantara mahakasika ny vazimba zany hoe raha ataonao kisarisary zany le izy tena horera mihitsy inge zany tena mifakaiza amin'ireny trakisy le trakisy ny tariny reny zany zany hoe tena marina zany misy boky ny vakiko zay dia zany le filazany ao hoe ny vazimba dia olona be tolatava ny vazimba dia olona traky nify be vongamaso ary rakorako volo fohy kely zany lazain'ny olona fa razambe anao hoe ny razambe atsika gasy dia vazimba zany hoe dadabe anao zany dia ohatra zany zay zany le tian'ny olona ho tenenina toy za hoe mba tena amboary kosa le fomba entina amin'ny tantara misy boky gasy mihitsy le izy fa tsy vitany hoe boky vazaha ny boky vazaha moa zany efa tsy mahataitra misy boky mipera boato zay miresaka an'izany mihitsy tena mahagaganahako hoe ny vazimba dia olona kely de kely dia olona mipitipitika kely dia bebe tare kely dia nytolatava maranitra be dia ahoana raha ho azy zany zany hoe le razambe atsika zany horera zay zany le tianytena fa zany tena amitsika fa zany vazimba zany raha ny vazimba fantatro sy ny tantaran'ny ray aman-dreny lehibe tamiko sy ny mba nampitaindry dadabe anay tamiko dadabe anay zany ao vao maty tamin'ny heritaona mbola 4 taona vao maty tamin'ny heritaona ny dadabeako zay ny tantara rehetrarehetra dia mbola napita fa zany vazimba zany dia ohatra atsika ihany tsy misy an'izany hoe mampatahotra tsy manino zany fa ohatra atsika ihany fa zao manana ny fahaizana sy ny fahalalana avolenta be fotsiny izy eo amin'ny lafiny zay ny mampiavaka azy zay ny mampiavaka azy ny mifanohitra amin'ny vazimba dia ny vazaha tena zany mihitsy ny vazaha no mifanohitra aminy zany hoe zay no nahatonga atsika tsy nahazo nanambady vazaha zafady tsy mahazo manambady vazaha ny vazaha no andevo fantatry ny gasy fa tsy ny gasy samy gasy no ny fanandevo ny vazaha no mifanohitra tamin'ny vazimba zany hoe ny vazaha no nanota fadiny tany ny vazaha no nampirisika ny fanotana ny vazimba razambe atsika ny vazaha daholo ny nanao ny zavatra rehetra dia ny rarana atsika tsy mahazo manambady vazaha ny fanohitra amin'izany ny vaninandro iainantsika nanomboka taty amin'ny taona 2 ny nakaty teo moa zany vao tena nirongatra fa nytalohany zay tsy hoe tsy nisy akory fa teo vao tena nirongatra be hoe lasa lamody ny manambady vazaha lasa ohatrany hoe ianina arty sambatra fa nahazo vady vazaha rehefa tafahoana mba ohatrany ahoana arty izy amin'ny manambady vazaha
lasa ohatrany hoe lamody indray le izy hifaninanana zay ndeha hipetraka any an-dafy zay ndeha hanambady vazaha zay ndeha hanao an'izao amin'ny vazaha de lasa ohatrazay le zava-misy nefa teo amintsika gasy no fanohitra tamin'ny vazimba de ny vazaha fa nitapadiny tany zany ny vazaha. Ie, misy fanontaniana ihany koa ato hoe mivahiny tany anaty fianakaviana anankiray zany ty olona ty de gaga izy satria rehefa mpisakafoana hariva de atao mihoatra le vilia de tsy sa manontany zany izy hoe fa nizy io na hoe inona fa de tena asiana sakafo sahazan'olona mihitsiny de sa mihinana eo de tsisy mihinana moa zany le izy fa tonga ny pitsy de ohatrany hoe tsy hita azy eo de nijanona nandritry ny andro maromaro tao zany ty olona ty de lasa ihany zany ny sainy hoe inona satria ohatrany misy zavatra hafahafa zany ao amin'le trano amin'ny alina zany hoe tsy fidino anazy ihany koa zany mijanona tao raha ity fitantarany ty. Zavatra roa ny azoko anazavana an'izany tsy fantatro mazava aloha zay tena zava-misy tany fa ny zavatra azoko resahana miditra kely amin'ny zavatra ray fijery hita maso aloha hoe ny antsika gasy rehefa misakafo de atao mihoatra foana ny sakafo arotsaka satria sao de misy vahiny tonga tapoka ray aloha zay. Raha ohatra ndraika hoe manatika anina mpanao zavatra eny an-tsahatsika de atao mihoatra foana ny sotro sy ny vilia satria sao de misy mpanao sao de misy vahiny tonga tapoka na eny an-tsary fa ity zavatra tety afa tena hoe amboly latabatra mihitsy amboly latabatra ozy de efa loarany eo koa le sakafo anjaran'olona ray de zao ny zavatra azoko resahana amin'izany zavatra any na izy manao offrande ohatran'le resahantsika tsy mialy teo ihany hoe misy olona tiany hotsarovana manokana de omena ny anjarany manokana le olona de satria mbola ohatrany hoe tonga eo ihany le fanahan'le olona mifampikarakara amin'zareo raha izay na tena misy fanahy hafa mihitsy mifanaraka amin'zareo tompotrano misy fanahy hafa mihitsy mifanaraka amin'zareo tompotrano de ohatrany hoe efa sakaiza ao an-trano de omena anjara hanina mihitsy le olona fa zany mety hoe tsy ho teneniny aminao tsy ataony hitanao maso sy ny anina fa le sakafo fotsiny hitanao hoe fa ny olona mihinana an'io sy le fanahy mihinana io tsy fantatra ao avy zay no mety azoko anazavana an'izay. Ary ono ary ankoay marina ve hoe ny olona mpivavaka be nefa misy hipetrahan-javatra le mpivavaka be aloha samy manana ny amaritany azy satria sao de fomba fijery kristianina le ty leo resahana fomba fijery kristianina mihitsy raha fomba fametrany fanontaniana za zao tsy kristianina nefa za tena mivavaka be ka zay fa eto le mivavaka be amin'ny fomba kristianina raha fomba fametrahany ny fanontaniana de le mbola anatin'ny ady hevitra indray zao zany ny miainga hoe le hipetrahan-javatra matso mbola baraingo mihitsy satria teo amin'ny tontolontsika gasy ny solombavan'Andriamanitra ny tsindrano tsindrano solombavan'Andriamanitra de any amin'ny tontolon'ny fisoronana no misy an'izany ary zavatra tena saropady zany de Andriamanitra ihany no mibitsika amin'ireo de ireo no mampita tsy manonona anarana tsy milaza ny taty aoriana laza feno olona possédena fanahy ka tsy haiko zany hoe indraindray izy hoe mety hoe mivavaka be any am-piangonana araka le filaza fa mety manao ny ataony cuise aty ambadika nge tsy ferana nge zany araka le teneniko anareo hoe misy nge diakonina amin'ny andro atoandro fa mitsinjaka eny ambony fasana amin'ny alina misy zany tonga zany azotsika ferana moa mety misy mpitondra fivavahana ary zany mety misy olotsotra ohatratsika zany mety misy mpanao fomban-drazana be koa zany fa mansava mitsinjaka amin'ny alina zany hoe tsy azonao ferana zany fa malalaka ny olona am'izay zavatra eferany azy. Ary ao nandray ty resaka hoe voyage astral ty ve tena mi-existe mba mangataka fanazavana kely azafady? Ie, ny projection astral zay moa zany le hoe ao anatin'ny vatatsika le feno fanahy fito no mafy trano ozy tsika inona le trano fehezina le vatatsika ihany le vatatsika le tenenina foana hoe tranon'Andriamanitra tempolon'Andriamanitra inona ny tiana ho tenenina ao anatin'izay reo fanahy be da be reo ihany io fanahy mitondra ny herim-batany reo io le hoe tia ny vatana fizika ozy aty eo de tia ny vatana etera ny vatana etera zany hoe ny corps astral mihitsy no alefa mandeha makany amin'ny tontolo rehetrarehetra any zay le voyage astral de mahita ianao inona ny zava-mitranga inona ny zava-misy iza tany aloha tany izako rahatry zay inona no hitranga amiko iny be de be ny zavatra azo karoana ao anatin'ny voyage astral ny eto amintsika zao de akoatran'ny mpanao kung fu ny kung fu aloha zao ny tena fantatro ny kung fu aloha ny tena fantatro tam'izay fa akoatran'izay de betsaka ihany koa ireo mpilalao zava-panahy hafa mpilalao zava-panahy hafa izay hitako hoe manompoka miezaka mikaroka sy mitrandraka indray ny fanaovana ny projection astral izay mety ry zareo ny tena mahavaly an'izay kokoa amin'ny atsipriany angamba fa akapobean-javatra zay azoko ny safosafona zay fa za tsy inona tsy ao anatin'le tontolo le tena hoe mbola manao an'izay zavatra aloha fa hafa mihitsy indray ny lalana nikaroako taty amin'ny tontolon'ny science occulte sy ny ésotérisme taty. Misy fianakaviana zazakely 7 taona idirana karazana fanahy sy fazimba tena hoe misy karazany mihitsy zany miditra ao aminazy daholo inona kay ny dikan'izany reo ankoay de inona ny afaka anampiana azy inona ny azony amaritana hoe fazimba izy eo foana zany le teneniko zany hoe misy fianakaviana zazakely 7 taona idirany karazana fanahy sy fazimba ary de miditra aminazy daholo eo mihitsy zany le teneniko eo
zany le tontolo mpana fa maninona ho azy zany le olona no idiran'le fanahy de mazava fa mety hoe te hiditra fotsiny am'le olona le fanahy ao fa le fanahy miditra tena fanahy ambazimba ve le fanahy miditra tena fanahy tsara ve le fanahy miditra manao inona de eo amin'ny akony eo amin'ny fiainan'le olona no ijerevantsika azy inona ary nataony no ny tonga tao am'le olona le fanahy lasa naintsabo ve le zaza lasa nanomboka nahitany tsy fahita ve le zaza manomboka mahafatajavatra ho avy ve le zaza manomboka mahalala ny zavatra miafina ve le zaza sa ve lasa tonga de vao mainy tapy be nyridana nanary lamba ny dekabe eraky ny tanàna zay zany le amaritana hoe fanahy tsara sa fanahy ratsy arakaraky le fanahy mitondra azy mantsy io hoe raha ity le fanahy tonga ato de ohatrohatr' zao zany ty zazy ty ay tena tokony ampiny ty fa tena mba mety aso olona petsaka ohatr' zao le fanahy nitondra azy loza rikaky amandreny ozy izy fa tena ratsy ty fanahy ato anatin'ity zazy ty fa ataony mitanjaka imasombahoaka ny zana tokony ampina indray ty zany hoe sorona zany zavatra ratsy zany le fisehoany eo amin'izy tokony ho faritale am'le ratsy ngambany eo koa le tenen'olo hoe misy devoly de anarareo tokony an'ity fanontaniany ty hoe roana zany le devoly satria mangeja an'le olona de eo ihany koa hoe tsy mahazo manatrinatrika fa manjary rehefa marefirefy fononareo de hifindrany aminareo le izy ahoana indray fanazavana an'izany ny fanahy misafidy an'izay ifindrany tsy misy an'izany hoe tsotra ny tazo ka hoe zay mifampikasokasoka eo de tonga de vo fa le fanahy de manana ny zavatra jerevana izy aloha amin'ny mahafanahy azy hoe ry mety aminy ry mety aminy ry mety aminy fa tsy hoe tonga de tsofotsofoka fotsiny eraky ny hoanina rehetrarehetra io izy zay aloha anakiray faharoa eo am'le resaka hoe roana de volo sy ny tariny de za hoe indraindray mihitsy tsika mahita an'izany zany zao le zaza zao hitsangany zany zavatra zany de indraindray masaka ao an-tsaina de raha manontany olona ianao zao de ozy ndrolona etso mpiandry oeto mivavaka oeto any atoby oeto any am'toby na ohatran'zany le mpiandry moa tsy fantatra hoe miandry inona tsy haiko le andrasany na inona na inona hoe miandrondro sa miandro fody sa miandro kiso sa miandro inona samy manany ny andrasany fa hoe sao de mba zavatra tsara ny ao anatin'le olona nefa nanaovana délivrance ny délivrance de mitovy amin'ny rituel de bannissement ihany amin'ny tontolony zava-panahy amin'ny resaka magie zany fanesorana fandroana le fanahy zany hoe tonga de hoe fandroana tanteraka tsy misy intsony ary tsy miverina mandrakzay 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 ka sao de zavatra tsara nefa ny ao zavatra tokony afaka manampy afaka mitsabo afaka matafita n'io zazy io afaka manampy ale fianakaviana manontolo mba manao zay mba mahatafa azy nefa ndroanareo de zay keo le hoe sao de atodininy amboratsindetina ka ndrindray le izy efa hitanao zao hoe tena mijaly le olona tena marary manao fihetsika tsy voahevitra fitolatsy matazona anazy tapatapaka daholo vy rehetrarehetra zany le fanahy zany mihitsy le fanahy zany zany ve tsy efa tonga de hitanao hoe fanahy ratsy ndraindray le izy misy hoe fanahy ratsy mihitsy zany ataoko hoe jerevo aloha le zavatra ataony eo am'le fiarahamonina jerevo le zavatra ataony am'le zaza de fantatrareo hoe tsara io sa ratsy ato manko izy zao tsy mifaritany mihitsy hoe manao inona fa tonga izy de mangataka fanampiana fotsiny ka zay ny ataoko hoe farito aloha inona le zavatra mitrangy eo am'le zaza fa raha ohatran'izay fanazava amin'ny mialy zay manko le izy hoe fitolatsy matazona azy zany fa maninona moa ary le zaza no entin'le fanahy itsoka raha tena fanahy tsara de hoentiny andeha hitrotra aninona moa zany io zazy io raha fanahy ilaza fahasoavana de fa maninona io andeha ampantosiriny fa maninona io no ampiteneniny ratsy fa maninona io atao mamono olona fa maninona io atao mandrava efa de fa mazava zany fa fanahy ratsy raha fanahy ratsy le izy de inona indray ary le tokony atao aminy raha fanahy tsara izy de inona tokony atao aminy de tokony azo faritany zany zavatra zany ie efa betsaka ihany zay fanontaniana nanitikitika izay ary ato moa de misy miteny mihitsy hoe tena lalina be mihitsy ty resaka tontolo ara-panahy tery lalina izy zany raha matozy de inona ny avalin-dramatoa zany enjany izy zany rangao izy azafady aloha fa tenana le resavy eny fa de toizako am'le fanontaniany mpijery atsika ato ihany ange zany azafady fa mahalany sakamalao manta fefany isan'andro inona no mahatonga an'izany besaka zany ndray efa sokajim-piainana fotsiny sokajim-batana fotsiny fa hoe te hihinana fotsiny tsotro zao nareo ve zao de ino raha teneniko hoe za mihinana trondro manta ka ianao sao de hoe ipetrahan-javatra ihany zany tsy fantako fa za de tia trondro manta ary za de tena farak'izay tia trondro manta ka ny sononga zao tena mihinana trondro manta alomany kely anaty sosy ka zay ny ataoko hoe efa samy manan'le toe-batana fotsiny io zany tena hoe io zany ianao io sakamalao fefany isan'andro za zao raha hoe trondro manta mety ho laniko za fefany zany ao anatin'ny ray andro raha hoe tena tonga am'le fotoana hinanako raha masaka moa izy na mbola telokilao ary ny ataonao ao alefaso raha trondro masaka zany hoe ay misy fotoana lizy misy fotoanany io mitovy amintsika ihany io hoe fa maninona tsika androany mety ohatra hoe na vary amin'nanana ohatra tao an-tanàny maninona ary anao nanampy vary indimy de zay ve de hipetrahanao fanontaniana ohatra mety mahagaga zany hoe sakamalao ve no hoanina foana ka zay ary ny tetiavin'le vatanaoko
ka indraindray mantsy le saina hitany eo koa amin'le fiainana sy le adi-piainana sy le zava-misy sy le re miainga amin'ny resaka eto koa dia izay zava-mitranga rehetra lasa mpifandraisina daholo. Zao koa no zavatra mitranga. Isany aloha ity valy ity fa sao dia miantso fanaka. Tsy maninona izany eo. Ka ohatr'izay le ohatra teneniko anao, ohatr'izay le ohatra teneniko anao izay zava-mitranga rehetra dia ampifandraisina daholo. Satria sanao ry ity finday ity fa sao dia misy fanahy ratsy miditra ao anatin'io. Satria arakaraky ny ahalalana vao maika nampatahotra. Rehefa tsy nahalala nefa dia nambakain'ny olona. Dikan'izay aloha mahalala fa fehezo le tahotra. Ny tsy fampipahalalana no miteraka ny fahamaizina-tsaina. Dia ino no mahatonga ny olona manambaka antsika sy manabado antsika. Dia alain'ny olona ny vola, alain'ny olona ny herena, alain'ny olona ny fananana satria ianao tsy mahalala nefa ampilendalendain'ny olona mba hoe te hanana zava-tsoa. Aoa. Noho ny nahalala indray ianao dia vao maika lasa natahotra. Lasa natahotra. Za zao nisy fotoana niresaka tamina pikabary. Dia zao no nataoko anazy rehefa nitondra fampianarana kely tamin-drareo zany ohatra n'izao nge fandeha an'ity fomba ty ao anatin'ny kabary am-panambadiana. Dia lasa matahotra le pikabary. Dia oza hoe nareo zao taloha tsy nahafantatra anahy dia nandeha nikabary tany. Tsy nieritseritra ninona fa dia mandeha mikabary arabaky teny mandeha tsara ara-dalàna teny. Fa zao nareo zao nahafantatra hoe misy an'izany ihany koa izany no tena sarotiny be amin'ny fomba sy ny fanao amin'ny aja sy ny asin'le fianakaviana izay anambady fa tsy azo ataoko totosi sy ataoko ihany zany io raha-panambadiana io fa tena le fomban-drazana mila hajaina. Dia lasa natahotra ho azy zao nareo hoe sao dia mba ihany koa ary ny fanenakabary aminay. Zay le hoe rehefa nahalala vao maika lasa natahotra. Toy izay hoe zao fehezina le tahotra fa tsy ny fatahorana mihina raha vao matahotra ianao vao may maty lolo dia resy ihany e. Tsisy dika an'izany fa izao fehezina le tahotra. Inona le fehezanao le tahotra? Arao fotsiny le fomba sy ny fanao dia vita. Ato amin'ity tontolo anankiray ity lasa matahotra zao le olona lasa miasa saina hoe ahoana ary zany ny ataoko fa tao lasa malany sakamalao fefany ako ao anatin'ny ray andro. Dia ozy aminao hoe raha mbola tsy hitanao fa naninona le vatanao zay mihitsy zany ilain'le vatana. Mitovy amin'ny hoe mangeta ety ianao dia nisotro rano ka mbola nitady rano foana le vatanao mbola tsy afaka zany le etaeta. Naony ianao nihinan-kanina mbola mitady hanina foana mbola tsy voky ianao zany. Fa rehefa voky ianao heninao mihitsy hoe maloiloy azany fa hoaka zay dia milamina ho azy. Amaraparana ny fanontaniantsika ihany koa mino fa ho lavalava ihany koa ny fanazavanao an'izy ity satria niniko napetraka aty amin'ny faraparany mihitsy hoe ny fanahy ve azo amidy satria be da be le hoe mivarotra ny fanahy no hoan'ny vola sy ny arena dia anakarena be dia mivarotra ny fanahiny. Ahoana indray ny makasika an'izay? Le mivarotra fanahy resahantsika eto zaraiko roa mazava tsara. Misy le hoe mivarotra fanahy tsy hoe ity ny fanahiko amidy dia solde. Atao vantan ligne fa mivarotra fanahy ohatra zao mbola doro. Tsy hany loatra le izy. Fa hoe nanakalo angamba ny maromarina kokoa. Nanakalo ny fanahiny ohatra ary no itenenako azy. Hoe i mialy dia olona tena namako akaiky be. Fampitondra fampinana amin'ny mata sy ny masaka isan'andro isan'andro. Tratrako zao raha fa nisy bandy nangalatra ny akoho amin'ny mialy. Akoho mandehandeha kely eo amin'ny tanàna dia mipehan'le ry. Dia zao za zany zao raha nirariny sinitsiny dia tokony hanitsoko any amin'ny mialy. Hoe ianona tetsy avaratra reo nge nangalatra ny akoho anareo ry mialy noho ny fihavanana. Fa zao le bandy ny teny hoe sy tiranga meko anao ny anankiray dia milamina. Zay le hoe mivarotra fanahy. Dia lasa tsy nanitsoko tamin'ny mialy satria zao noangy koa ary le akoho amin'ny mialy. Zany hoe zany nanakalo an'le fihavanana avo leta be tato zay ny feheziny fanahy madio ny fanahy tsara rehetra tamin'le fanahy ratsy ataon'le rangary raha izay. Azonareo hitarina ngeza be zay hatreto amin'ny firenena hoe misy olona efa minimikipy ny maso ny mahita hoe reto misy zavatra ohatran'izao, misy zavatra ohatran'izao, misy zavatra ohatran'izao fa misy zavatra atakalo an'izay dia mikipy le mason'le olona dia lasa ohatran'ny hoe mivarotra fanahy ihany izy. Anisany mandray anjara amin'ny fivarotana tanindrazana sy famadihana tanindrazana zany. Ankoatran'izay misy indray le tena hoe mivarotra fanahy mihitsy, misy fanahy ratsy ao ambadika ao. Dia miteny le fanahy hoe zao ary hiaraka tsika. Ho apiko ianao, ho ataoko manan-karena, ho ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko mahay an'ity, ataoko mahalala an'ity, ataoko mahita an'ity fa zao ianao tatao ny eto amin'ny ato tananao eto amin'ny ampanjatona. Ampanjatona ity raha refy no resahana dia ampanjatona no anaran'ity mbola azo ataontsika aloha hevitra koa zany. Eo amin'ny ampanjatonao eo tatao dia avelao hiteteny rahanao ao anatin'ity kopy volafotsy ity. Zay zany ny tenen'le fanahy. Dia nitete tao tokoa le rako ianao te anakarenako. Dia nisotroanao le raha. Dia nifampisotroana tamin'le olona le raha na hoe apetra hoetsy ny raha iny fa ho avy eo ihinana azy hozy le fanahy. Dia manomboka eo lasa incarné ao anatinao zany le fanahy lasa miaraka aminao amin'ny andavanandro-piainanao eny. Dia mivarotra fanahy ianao zany. Dia eo amin'izay le hoe
loza fa tsy afaka miverina tsony satria le fanahy fa namidy ary tena manan-karena be tokoa ianao amin'ny fotoana manan-karena be anao fa ho avy am'izay le fanahy avy eo iteny ohatra mba metimety aminay le zanakareo ry papa andao atero aria tsy nanana ry ny am'izao lera am'izao daty fa tsy maintsy ho vonoana iny ianao tsy afaka miemotra tsony satria ianao koa fa nanao an'le pacte efa nivarotra le fanahy ka raha ohatra ka tsy manaiky ianao de ianao no vonono faty zay le zavatra mitranga ary ny fananana rehetra zay nomeny anao de ho levina avokoa ravarava ho azy ravarava ho azy may ho azy ny tomobilanao rava ho azy ny tranonao ny dalon'ny olona ataonao ritra ny fanana ohatr'izany de miotsaka zay le hoe nitodina atao tsy misy fanafany ka reo le endrika le fivarotam-panahy de anjarany tsirairay no mandinika rehefa vita ve le pacte enquoi zany de azo atao ve no miverin-dalana tsy avy eo miverin-dalana raha vao efa misy ohatrany hoe ny fanao fatitra e fanao ka avy eo fatitra no tonga saina tampoka teny anelanelan'ny teny de hoe zany vetsy ohatrany hoe andeha ambony tena de niakatra teny ambony tendrombohitra avo be de efa teny ampanidinana andeha isaoty efa eny ampanidina vao hoe vonjeo afa tsy tapa-kevitra isaoty ndray nga misy fikatsofa de efa ianao mitotony izy zany sisa no andrazana ohatr'izay io zany hoe mitovy amin'ny manao fatitra ihany izy eo amintsika gasy ny fatitra de karazana pacte mihitsy fa pacte madio be satria zao le hevitra le fatitra amintsika fanaraka zany zay sy mialy fa ifanao fatitra de inona ny atao tatahana kely eto amin'ny tratrako eto de tatahana kely eo amin'ny tratra amin'ny mialy de misy raha mivoaka eo de alaina ny atiny koa zany hoe le atiny le tsy manaraka aoriana le atiny zany le tena hoe ny farany anatiny indrindra raha donina ny aty marary ny afero de iny atinako iny no alaina atinako efa masaka de hosorana eo amin'le raha mialy de hoaniko de lasa ny anatiko zany ny raha mialy alay mialy ndray ny atinako de hosorana eto amiko de hoaniny mialy de lasa tsika tsy mialy zany manomboka eo misy rahako mikorina any de misy raha mialy mikorina ty lasa mifampiditra zany le raha zay zany no atao rehefa manao zay fatitra zay mihitsy ny fanaovana fatitra de lasa zany a mifampitsitsika am'izay hoe manomboko zao tsika sy mialy hatrany amin'ny taranaka faramandimby de tsy mifamadika tsy maintsy mifamonjy tsy mifanao ratsy tsy mifanisy ratsy mifanampy arak'izay vita rehetrarehetra mifampitazona amin'ny fahamarinana fanavitra amin'ny fiainana de ohatra zany ihany ngeny ataon'le olona sasany manao an'le pacte de tsy maintsy mifamonjy reny olona reny rehefa mifankahita tsy maintsy mifamonjy reny olona reny rehefa mifankalala eny hoe sika samitsika de misy marika hifankalalana satria efa samy vita pacte de tsy maintsy mifamonjy ohatr'izay tsy temy be eny ary mazavy zay ary mino fa voarainy tsirairay avy ary nazavazava tamitsika izay resaka fanahy zay a ekena fa tena lalina tokoa ary be da be ny zavatra hoe tsy takatry ny saina eritreretina nefa zava-misy fa andao fitiantsika ary zay voalaza rehetrarehetra nandritry ny fandarana anankitelo zany zao natokantsika ho an'ny fanahy fotsiny ndao fitiantsika ary ny amin'tinako anazy a de ny fanahy de zavatra tsy hita maso petsaka ny mety ho asan'ny fanahy eny amin'ny tontolo zay misy atsika eny a mahaiza mifehy ny fanahy aza mivarom-panahy de mahaiza mifehy ny fanahy raha fanahy ratsy ny eny amin'ny tontolotsika efa natoroko tao anatin'ny fandarana daholo azonareo jerevana ny zavatra rehetra zay azo atao raha miditra amin'ny trano nareo koa misy fanahy ratsy ato misy ololo misy an'izao misy olona hafa eo ohatra hoe etsehana fanahy hafa fanahy ratsy ao an-tranonareo tsy fantatrareo ahoana ny atao efa natoroko tato anatin'ny fandarana daholo zany ezao fehezany ray ny fanahy reny ny fanahinao amin'ny maha olombelona anao ny zaza fito tsy mafetrano fa ny fanahy fito ny mafetrano tezao ndray le fanahy inona ny fitezana ny fanahy ny fahamarinana ny fomba sy ny fanao ny fady ny fahadiovana rehetra zany no ezana hitezana ny fanahy rehefa zany de manomboka ianao mahay mifandray amin'ny zavaboary mahay mifandray amin'Andriamanitra zay nahary sy namorona mahazo ny fitahiana sy ny fanambinana amin'ny razana rehetra zay nendohanao akoatran'izay fahatelo farany aza mivarom-panahy inona le tsy fivarotana fanahy vao nazavantsika farany teo a fa misy tonkirany izoko vavy ianitra rivo rasoanay ianitra rivo misy tonkiran'izay any am'le hira hoe bibiango zay bibiango zay mba enoy kely le hira de fantatrareo tsara fa ozy hoe mirangorango tsy ahita arapaka ianao ozy ka mivarotra ny aty fanahy mirangorango tsy mahita arapaka ka mivarotra ny aty fanahy zany hoe raha misy zavatra tena manahirana anao de lasa ianao zany hitady fanampina man'olona de le olona nefa zavatra ratsy be ny tediaviny aminao de ny ekenao mba azahoana n'izay tediavinao raha izay lalovan'ireo mpanamboly ianao izy ka milaza ho tsy fahita firy enjany zany a lalovan'ireo mpanambola ianao ka milaza ho tsy fahita firy mbola fivarotam-panahy zay ary fahatelo farany tandrema nefa ozy tafavoaka ny ala mikitroka ianao fa voageja ny tany mandroso tafavoaka ny ala mikitroka zany hoe raha hoarina am'le fiainan-drazantsika hatram'izay zay verina ho ala mikitroka satria mbola maintso be le tanàna mbola arabaky teny mihitsy hoe teo daholo le ala rehetra fa le ala koa de le fahalalana hoe tafavoaka avy ao anatin'le fahalalana nentin-drazana ianao no gejain'le tany mandroso indray lasa tsy tafavoaka ianao fa lasa le tany mandroso no mifehanao zany hoe tsy tafavoaka ihany le fahalalana nentin-drazanao rehetra
de trafika anao may mahery reny tompoko ambava omana-po mieritra atsipy amintsika tsirairay avy tahakany hoe atsipy ny tady eny atandroko ny omby atsipy ny teny any am-pony ny mahalala ie be da be ny te hifandray amin'ny ao koa be da be ny hitako hoe manana olana mirarakopana ny fanehoan-kevitra ny anaty afatra miafy ny pejy ny Malagasy TV a betsaka ny mila fanampiana ahoana ny resaka vantana ahoana ny fahafahana mifanerasera misy ve ny hafa ny Facebook ny ao koa ihany koa satria betsaka ny mila an'izay na Facebook zany raha tena tsy araka tsony sarotra satria zao lasa le olona aloha zany lasa manome tsiny daholo moa zany le olona rehefa hoe tsy voavaly kely ao le MP nefa tena miteny aminareo ary olona raha ataoko hoe ny amanapitrisany zany mety ho ray mety ho roa mety ho telo mety efa manodididina an'izany ny tsy voavaliko tao satria nahoana za ihany koa tompoko de tahaka ny olon-drehetra miasa mianatra mba manana ny fivelomako a manana ny zavatra sedraiko a manana ny fiainako amin'ny andavanandroko a fa tsy hoe mipetraka fotsiny milalao akibe tongotra miandro message avy any aminareo de nandray mba tsy voavaliko reny zavatra reny de aza de masika moa e fa rehefa mba tsy voavaliko aloha de tahaka ny rehetra mba tsy voavaly fa misy fotoana mihitsy a rehefa mba malalaka de mba manokatra ny reny eo de mba zay voavaliko aloha mamaly a na mahavaly zato a misy fotoana de rehefa tena malalaka mba mahavaly olona zato eo a de mba haniny aloha mba voavaliko de zay mba tsy voavaly aloha de mbola nen'le pila iary koa mbola ho avy ny anjaranao rehefa tena nydiniako ty a eo ihany le eritreritra hoe tokony mba misy olona ray zany mitazona ny pejiko de hoe le olona zany mba nefa le olona izy ary zany le olona tokony afaka mitazona le pejy hoe mba mahay an'le zavatra tokony ho avaly fa raha olona hitazona ny pejy mety ho be de be fa mety sao de tsy avaly araka le zavatra tetiavinareo koa de vao may koa anao tao foana de sarotro zay fa tsy mampanina any izy rehefa tena natao mo ny fandinena satria efa ela imialy no nandodina tamin'ity zavatra ty a de tena ny atao angamba de izao ho apetrako aty mihitsy ny laharana misy laharana ho apetrako a de zay laharan'izay no ifampetsona fa ho apetrako sofaritako mazava hoe etoka hatreto ihany io ny azo atsona fa ndraindray koa le olona tena misy an'izany tena amin'ny ray maraina nkeno hazovy ma io amin'ny ray maraina anao ny atsony a de avy eo am'izay anao ameriteny amin'ny karazana zavatra hafa tsy mba misy ihany zavatra kely ohatran'izay fa alao fa apetrako tsara mazava de amin'ny heriny an'io zany a manomboka efa miseho aminareo le laharana mazava zay de alao amin'ny heriny an'io de hitatsika eo ny atao endre ny afalian'ny mpanaraka atsika mitetehaka avokoa fa ho voavaha daholo reo olana satria be da be zany ny olona efa hoe lany aika tsy hoe ho voavaha daholo reo olana so de fa hoe mba misy fanampiana fa ty aminao zany atao a zay hoe mba mety hoe torohevitra efa satria mariako tsara fa ihany koa tsy mpitsabo ihany koa tsy mpanandro tsy mpamaolana za tsy piskidy za tsy mpamaolana za tsy izy hoe aiza ny kabine andraisak'olo zany aza milahatra ty aza naterana problema fa sao de laza tsy mety le zavatra mety satria zao manko ny olana am'izany ange de zao e ianao zany ato eto zany atao ve mipetraka eto ary amandray olona ilahatra reo olona reo de efa manangandolo miala avy any antranony any fa hoe manana olana izy ihany koa manana vahaolana zay ny ao anatin'ny sainy de ilahatra reo olona reo avy ety amiko haka vahaolana ary ny ataony hanatitra olana izy de haka vahaolana anatitra olana de haka vahaolana anatitra olana de haka vahaolana nefa rany tsisy vahaolana tsony aty fa olana daholo sisa tsy manao an'izany za tsy ilarana za tsy mandray olona zany fa mety hoe mba mety torohevitra fotsiny izy mba azoko atao anareo a de mba manoro anareo a arak'zay fahalalana kely fantatro tsy olona ela ny tena fa natadidy a tsy taolo fa zanak'antitra tsy pindrana va zanaky ny tompony raha ny fomba sy ny fanao ihany koa no resahana nefa de mba miezaka mba manao hoe mandidy sofo to mitetika sofina malina zay akany fisana am'zaraina ondry la mifatotra zay takatry ny tady no anarana-po a zany mba zavatra ataoko ny azany mba tena hoe ilan'ny ololanga de mety hoe mandeha mikabary raha zay indray le izy de tsy mampaninina mihitsy hoe misy kabary ampanambadiana aty za tsy mikabary amin'ny akaratsina fa hoe kabary ampanha za tsy manao za tsy haiko le mody malahelo de mody manjonitra tsy haiko hoe tsy fahoriana tsy anina tsinitsinina eo de ianao mody anjonitra araka aman'olona tsy mifampiatsara velatsy raha zay anga de hoe ie fa le hoe ilahatra ty anatitra problema tsia tsy manao an'izany a mazava zay ary fandehany fa mba torohevitra azoko atoranareo de aloha amin'ny heriny mba misy numéro apetrakitsika eo fa tsy mampanina misaotra be da be anao koa nitondra n'izay fanazavana izay a nitondra fampahafantarana betsaka ihany koa tao anatin'izay hoe tontolo ara-panahy zay nanampiana ny mpijery atsika izay manaraka mivantana amin'ny pejy Facebook Malagasy TV manaraka mivantana amin'ny canal 46 UHF ihany koa ny mpanaraka Star Times ao amin'ny canal 107 ny mpanaraka ny ao amin'ny Malagasy FM 91.4 zay sorana be da be a efa tsy andro sady ny amin'ny heriny hoe inona indray
lohahevitritsika sao dia efa afaka fatarina sa amin'izay mahita izy aloha anofy kely anofy kely anofy kely aloha dia hitantsika eo fa ny alina mitondra fisainana moa ao koa le tenin-drazana hoe ny tanety lava misy sainana mandeha indroa mahazo saina mandeha intelo mahazo eritreritra mandeha inefatra mahazo iny mandeha inefatra zany efa tara loatra eny ary mankasitraka eo koa mirary soa dia mba ho salama fa na dia tao anatin'ny fahalemolemena sy tao anatin'ny fahatombombana ara-pahasalamana zato isanjato ary tsika dia vitantsika ihany ny fandarana zay indrindra moa ny irarinina dia mba samy anana ny fahasalamana tonga lavatra foana anana ny hery sy tanjaka entina mandavorary an'izao fandarana zay ifampizarana amin'ny vahoakantsika rehetra zao a dia irarina tokoa mba tena hoe varity mivetina mity vozokena tompona kely aza mba miatsapy any akatoka taongoavina tao zanajoka kely jerena fa mafy vozonomby ny zavatra rehetra zay ifampizarana amintsika eto ora ray sasany no ananantsika isan-kerinandro dia mba samy mba miezakatsika mihirirandrirana ao anatin'izay satria izy tia koa manahirana fa tena tahaka ny be voka miara-matory eny mitsivalana malaladalaka fa mihirirana indray voatery ao anatin'izany fahafahana ara-potoana zany fa tsy mampanininy ataontsika tahaka ny mangazo mangidy malemy hoanina milemim-panahany eto avokoa zay kely rehetra mba azotsika ifampizarana mialy a dia alao amin'ny herindray tsika miditra loha hevitra vaovao ankasitrana ka telemana foana nareo rehetra any anivo ny tokantrano zay mpanaraka tsy tapaka sady mpankafianay ao anatin'izao fandarana famo izao dia ny namana teknisianina rehetra miara-mandavorary somana totosa aminay samy atao ny soavatsara ten'andriamanitra tompoko amin'ny heriny anio takan'izao indray ary eny ary dia andao ty iry ty ary no anakatonantsika sy fanaovana veloma irariana soa atsika rehetrarehetra mankasitraka saotra tompoko Ianeti qua ni maspana ikuleti matiaru de wandu talua sai ni vimbi na lefu marani trana tuba kafumani rerio banzini ni muli zileni aritairi ni fatsi ni fu fakuta ni fati aruva ni retu maswangi uzai ni teri Tianye ni tiako Tianye ni tiako Reu tuera na maru na lewa Demba vangi usumbi nai Falavi tila yela nela na risau Mula siafa makani Tianeti qua tena vazo ny lavitry zao kalokalo ny mani teody hirahira ny tofoka ka manisa reo androta velo misioka mitobaka very no tiko ameno ny saina ny fanadinona tsy misy rambola tany joany tany Tianye ni tiako Tianye ni tiako Karnavao ni sauna tangena fitsapana kamisi sainan anaty adina ni lasa nembonako ni enyantanana Tianye ni tiako Tianye ni tiako Karnavao ni sauna tangena fitsapana kamisi sainan anaty adina ni lasa nembonako ni enyantanana Salam alaikum.
Salam